ny alika velona ny olona manatoetra nalika na mety alikalika fiainana toy izy Andriamanitra hoe ty mbola misy azoko antenana ihany roa miova fa ity lihoana be mety hiraka io pasteur tena olona mpiandro fa ty efa maty ty fa tsisy ilaivana nitsony fa mamony dia aleon'Andriamanitra mahita alika velona toy izay lihoana maty mety ratsy be mifandrenesanareo zany teny zany fa zany io satria nisy toetrany io izay tsy netiny elany ka le toetra raha voatokana miaraka ao anatin'ilay fa hoe ty mifanay masina ao anaty dia mafimafy be amin'izay ny anongotana an'io tao zany no amezana antsika fotoana ibebahana na ito amin'ny zoma fanavozana ary zara ny tena faniriko dia eto isy fotoana nadiny ray raha mipepaka fotsiny dia mandroka dia voly tena hoe alany ireo fanahana tsatoka be ao anatintsika ireo alany ireo fanahana masika fanahana fandravana ao anatintsika fanahana mpamosavy tapatapahana any ireo ozina rehetrarehetra eo mba tena olona ho maivana ny olona avy manatrika zoma fanavozana sy fampiorenana zany tena tanjontsika eto zany no zany zany ao anatin'ny fiainam-panompony dia andosiratsika foana raha vao hita fa fakapanahy raha vao hitanao ohatra reny oronan-tsarina filma karanakarana amin'ny tele reny ary efa nampitandriny zany fanontelo tamin'ity jereo fa tsy maintsy misy ao anatin'ireny fanompo-tsampy misy sarin'le Dieu sy va maro tanana be dia aza mieritreritra ianao hoe mpanao ny film io nanao an'io fotsiny teo mba niseho fa efa misy afatra ampitaina mesazy ao anatin'iny ao dia reny zavatoza ny expose ny fanahanao ianao manoloana ny satana raha vao mijery ny film iny ka tonga dia mitsofoka mamotika ny ara-panahy ka mivavaka ianao rehefa avy eo tsy mahalala fa efa voatafika ianao tratran'izay dian'izany raha azo atao mihitsy dia araky ny teny tompo hoe aviloko masoko tsy hijery zava-pony tandremana mihitsy zany tsika kristianina zany mila malina amin'ny zavatra jerena amin'ny zavatra ienona satria ireo dia ampy apiditra devoly evo dia vehivavy innocent tsy parfait fa innocent tsy parfait fa innocent zany hoe tena mbola le tsy manatsinkely reny fa etreto fa na evary olona innocent rehefa nanaiky nijery ny satana ka nieniny conversation nataony teo ny hafarany voasitona anohatra ny tenin'Andriamanitra maika ve fa zasy ianao nitorotorona tao anaty fahotana ka andosirana raha vao hita fa misy toy izy fakapanahy rehefa misy fakapanahy raha vao fa ohatra hoe mpisorotoka be ianao taloha dia efa fantatra fa raha vao manatona andreo azafady entre parenthèse bandy akamireo ianao dia tsy maharitra dia aloha tonga dia tsy manatona andreo tsony misy tanora moa nanontany anao hoe pasteur za misy namako niaraka nanao kongo fo tamiko taloha tsy rehetrarehetra mety ve mbola inamanako aminy fa za tena hivavaka mafy sany tsara tena miova lasy mihitsy tsotra ihany ho any tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olo baovao dia aonao zy nytoeny efa lasa ny zavatra taloha za taloha nanana namana teny Larbi tena mpanao ara-marsio tena jilamboto fa rehefa nesana tao manjakaray nandrain'i Jesosy tompoko sy mpamonjy ny fiainako lasa tsy tiako tsony na ny fiainanay tao anatin'le ny aina tamin'ireo jilamboto niova namana tanteraka tonga dia mpiandry daholo ny namako any ka lasa nyrehitra io mantsy arakaraky ny namanao ihany lasa toetranao gaga be rehefa niresaka pasteur iraka mamilalaina hoe ny fofinaina dia efa mampita fanahy izy marina mihitsy zany pasteur satria tamin'ny alalan'ny fofinaina no mifofon'Andriamanitra tatsika dikan'izany raha ny namanao zany olona manam-pahendrena olona manana mifanahy masina dia na mifaneraseranareo amin'ny fotsiny ary dia efa mamindra hery zany maro za tandremdresa dia ho avy etamiko dia mba hamindra amindreo fofinaina ety zay pasteur tsofotsofony ety zay fa marina ho azany satria raha miaraka azafady ry tanora raha miaraka amin'ny bandekamy ianao zao le mpifoka sigara be reny ka na tsy mpifoka ry ianao dia ozy ny dokotera hoe ny olona tsy mifoka sigara on ka miaraka mifoka sigara no tena mifoka sigara be lavitra noho le mpifoka sigara azonareo ve zany fanazavany zany misy mianahana ena koa ary zany ohatran'le adala manadala ny adala no adala fa ny adaladalaina ny tena adala tena adala ohatran'izany io zany hoe le olona mifoka sigara eo akaikinao raha mipetraka eo akaikiny ianao dia raha mifoka izy dia napahany ihany fa le goudron amin'le setrika iny ianao no tena mifoka azy ratsy lavitra no mipetraka eo akaikin'ny olona mifoka sigara no le tena mifoka sigara ka samy ratsy na le mifoka na le mipetraka dia hitanareo misy toana na tsy mifoka sigara ary izy fa vonony ary le sigara borkeny ary ka miresaka aminao izy fa raha za manokana zao mifoka ianao dia eniko tonga dia kofina tonga dia eniko be mihitsy iny ianao zany avy mifoka sigara dia kofina avy hatrany na dia vao miteny ianao na rehefa tsy mahatsapa an'izany raha vao misy olona le mifoka sigara eny dia raha miresaka aminy tonga dia eny be mihitsy misy fofo sigara ny vavany tonga dia manepitra avy hatrany any amin'ny vavany any dia hitanao misy fofinaina manepitra any anatin'le olona no zany zany ny tsara dia miala dia miova namana mihitsy manolo-kevitra ny tanora jereo tsara ny namanao fa miankina amin'izay namanao isan'andro ny toetra
zay tsy maintsy anananao. Rehefa ny namanao tena hojanjany tena de rehefa ampiasako hoe olona tsy zako le tena hoe ranjy mihitsy tena de tsy maintsy zay ihany koa e. Tsy maintsy mijery nefa misy mpinamana ohatran'izany tovitovy mihitsy rehefa miresaka de ohatran'izany zareo. De ohatran'gaga ianao reto de tena mitovy mihitsy ary normal zany fa tsy misy olona tsy mitovy zany ka hiarakaraka ho azy. Azonao tsisy azany hoe redy olona tsy mide miafa matory hoe zay miarakaraka. Zay na samy mampitany na de malala hoe misy itovizany reo mato tafaraka. Fa tsy tafarafaraka ho azy zany ny olona raha tsy misy tena itovizany. Dikan'izany jereo tsara ny namanao ary io namanao mety mamindra hery any aminao any. Zay ny anankiray antsirana ny fakapanahy fa tsy toeriny. Tsy hoe toeriko ka eritreretinareo ary Davida ary lehilahy mahery tokony andeha hanafika tazatazana eo an-davarangana ny tamy Batsebanandro teo masony de za aviliko masoko tsy hijery tsy hitako nefa le tanana mahita ihany inona ny afarany Davida naninona latsaka tao anaty fijangajangana. Ary efa nresaka an'izany tsika fa laingany devoly zany maso mijery tsy mitondra mody fa ny maso mijery tena mitondra mody be mihitsy io satria izy io masy de indray miflasy iny maso ohatran'ny fakatsara indray mijery to tonga de ao anaty saina iny ka na mikipy ary miala avany de ohatran'ny efa misaintsaina sahady an'le zavatra nisy teo. De zay ny mila mahatonga le maso le inona moa izy teo aviliko masoko tsy hijery zava-pony. De eritreretinareo am'izany hoe Davida amin'ny fotoana tokony anafiany fa tsy nanafika fa nijanona anakaina teo ny dirany devoly. De laza zany hoe ianao raha ny raha nampanafika nefa tsy nandeha mpiandry mpiomana sekoly alahady sampana ka tsy nandeha de omeny devoly anjara asa ao amin'ny toerana zay misy anao ao. Fa olana aleo mandeha ihany. Maninona tsara hoe aleo mandeha mihitsy ka aleo mandeha mihitsy fa tsy fanandevozana akory ny fanompony ary toerina ny devoly. Ny devoliny ray de tsy azo antsirana averina. Ny devoly de tsy azo antsirana. Tsy manome lalana antsika mihitsy ny Andriamanitra andositra devoly satria tsy misy fitaovam-piadiana voasoratra ao anatin'ny Baiboly iarovana lamosina satria ny fitaovam-piadiana ao amin'ny Efesianina 4:9 de hoe famonjena fiarovan-doha rary ny fiarovatratra fahamarinana no sikinana fahavononam-panao kirarona tenin'Andriamanitra sabatra roa lela ny finoana ho ampinga iarovana amin'ny zanatsipikany devoly Satana. Fantaniana petraka aminareo misy veteny hoe fiarovan-damosina atao anatin'izany. Dikan'izany zany lamosina tsy misy fiarovana ka raha mitady andositra devoly ianao de tsy maintsy tratra foana ianao amin'ny lamosinao ao. Zay mahatonga ny devoly tsy maintsy atrehana. Noho izany zany tsy de vahaolana loatra rehefa misy mpamosavy nifindra trany ary efa ndresaka aminareo fa naifindreny amin'ny volana ary hoanareo misy eny misy aiza nifindra atianany aty Anjanahary zao zay mifindra maika loza aiza ihany koa nareo any Sabotsy vao maika loza any Anamena vao maika aiza mba tenenao aiza Madagasikara tsy misy. Dikan'izany tsisy tany tsisy an'izany fa ny miatrika ny tena zava-dehibe ka ny devoly toerina ny fanaovana anazy. Ary tsara mampafantatra anareo fa ny devoly tsy te halala an'izany hoe ty mbola tsy mpiandry aza kitikitiana izy Lucifer fa io nge tsy mpiandry mampalahelo kely ho izy fa aza kitikity ihany. Misy devoly manao an'izany ve? De gaga mihitsy an'le olona hoe zay pasteur tsy mandroaka devoly satria zay tsy mpiandry fa nga ny devoly te halala an'izany be de be ho an'ny olona tratrana ody. Ary resaka an'izany tamin'ny tapabolana tsy teto moa fa teny tosy ngamby izy zay hoe mampalahelo le tovovavy kely fa le tovovavy hoe misy tratrany ody tsy hitanareo zany tovovavy 13 taona manambady lehilahy 15 taona zany fa misy zany efa niteraka rovo hoe ahoana moa pasteur no io vadiko zany rehefa no antanio zakomba gaga hoe fa ahoana moa no io vadinao tena zava-nisy nge zany za olo no antaniny hoe pasteur fa ahoana moa no io vady de gaga be hoe fa ahoana moa za fe no antanio fa nahoana kinao raha tsy mahalala azy za koa raha mbo gagako nahoana io nasehoany sary leranga tena tsy mifanetana mihitsy za pasteur efa niteraka faharoa vao nisava ny saiko hoe fa ahoana ary natonga nanambady anito izy kinao nefa nanambady azy tany tena za pasteur efa ndrarany ray aman-dreny fa tsy haiko mihitsy ohatry ny azony zavatra te ho any foana fa be da be ny tratra ny zavatra ohatr'izany tsy ray tsy roa tsy telo fa tena mampiraikiraiky ny ody gasy indrindra ny ody fitiry tovavy ka raha tratrany io tena miraikiraiky mihitsiny. Noho izany ny olona tsy manana rehefa nilazany teto anana mafandrony androany ny olona tsy manana ny Jesosy de mora latsaka ao anatina fandrika. Tsaronareo nanazavako any teto tamin'izay le hoe dada nandraika tekomena de nasainy mivoaka aloha le ranga hoe ndana vetivoaka vetivetika nalainy ny rano Jesosy tonga de mifafazany sava le sainy le vehivavy nampidirina amin'izay le lato izy le vehivavy tsy fantatro akory fa izy iny
de izy dady hoe ingela saiko vadina to tsy fantatro dady satria tratrana inona le vehivavy tratrana ody a de ny savany odina efa nytantara teto koa hoe voaingana nisy olona ho avato amin'iny masikara iny a de zanak'le mpiandry eo amintsika eo Ambohimanga de nandalo tamin'iny de nikapohany olo oatra votsiny lamosiny a tonga de niteny le olona hoe ameo ana ny volany telefôna anao de mena an'le olona ameo ana koa zay volany aposinao de mena ameo ana ny firavaka iny de mena ny volamena tapitra lasany lasa elaela aloha vao tonga saina hoe fa maninona ry any no na lasany iny ny zavatra fa izy ary iny zay vao miverina ny saina satria io resaresaka hypnotisme hitanareo amin'ny tele io a efa betsaka no mitrandraka anio amin'ny alalan'ireny boky mainty sy asan-devoly reny noho izany zany nareo ampianarana rehefa kelikely a na le tena mpivavaka be na le mpilalao karazana ny tanora nge tsy mahalala mihitsy izy mietrehitra hoe mba mianatra ny fanaon'ny olona resaka culte sy rehetrarehetra reny fa efa misy tontolo ny aizina ao ambadika io raha vao manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nareo tanora misy mitondra nareo hianatra boky mainty hypnotisme mazina noirana blanc de efa lazaiko anareo fa tontolo ny aizina ny ao ambadika io ary io tsy maintsy mitaky sorina foana io zavatra io rehefa miakatra grady io a any arina any io izany a mila manohatra any satana isika rehetrarehetra zay any tanjona zany am'izao fampianarana zao ampianarana antsika hoe ahoana ny atao raha anohatra ny devoly ahoana ny atao raha andositra fakapana zay zany a ny fampidirana kely a ny am'ty androany ty anombotsika satria amin'ny telo a latsaka folo ny fotoana misy fantaninareo eo anatin'izay atao inona ny fakapana devoly inona ny toerina fakapana averina foana reo raha vao namanao milaza zavatra eninao fa mitona ho any amin'ny fakapana de aza manaiky kotomin'ny olona any amin'ny fakapana any amin'ny lalany ratsy zay a fa miteny anao tsia tsy afaka anao zany tonga de andosirana raha vao hitanao fa misy asan-devoly izany dahoary hijeryntsika ny loha hevitra ny amin'ty androany ty a ao anatiny misy an'le orinantsary almolonga zay mba jerena kely a fa zay no andraisintsika fampianarana de ompiandreto ty feo ty ve zoky ery lala mieno any amin'ny Facebook ve ay atram'izao de tsy tafiditra eo ve tokony tapahana kely ary aloha ndazo kely vetivetika fotsiny ary de mba misy miakatra kely eo amin'ny raha tonga mba teneny tapahana le langy devoly nataony eto fa adiniko nanapaka anazy azafady indrindra ray aman-dreny fa maniraka ray aman-dreny de aloha tapahana de alatsaka ao fa ny feo an'ity ve eno any amin'ny ay de raha misy feo ve zany amin'ity de tsy hita tokony asiana fisy raha amin'ity fotsiny satria man tsy misy feo tokony hoentsika hoen'ny mpijery atsika ao anatin'ity zany any amin'ny mpijery any de mba samy malala le zava-misy de raha mety hoe piana kely am'izay reto aloha reto de aloha anao hira kely anankiray tsika rehefa nampanazava de karakaraintsika vetivetika aloha zay azo atao rehefa naimpanazava miandra azaela fa tonga tao amin'ny fanahinay mba ho fantatray mba ho fantatraina zay ny teny areto lalandava ao ampony afona ry Jesosy sy ny teny ny fomba aminayo fumarari simanai baca busia anitei no fatsisai aneuniula ety ampiandohana de tsara ny mampafantarantsika fa raha misy olona anankiray a tena manaiky ho fitaovana ho ampiasain'i Jesosy a de izy afaka manova aloha ny ao an-trano zany hoe ho tanteraka aminy le ten'Andriamanitra raha mino ianao de tsy ianao no vonjena fa ianao sy ny ankonanao de namerina zany lesona zany tsika satria hiditra amin'ity tsika ny hoe Eli de olona tahaka atsika ihany fa nampiavaka ny Eli de mahery ny vavaka
Zany hoe ivavaka io zany mampiavaka ny olona anankiray amin'ny olona anankiray. Afaka manao fahagagana mihitsy ny olona anankiray, misy fahagagana mihitsy koa ny fiainany, ary mety isy fahagagana lehibe lavitra noho izay eritreretiny ary raha mahatoky an'Andriamanitra, satria tsy izy no miasa, tsy izy no miady fa Andriamanitra no miasa amin'ny fiainany. Vahaolana zany ety am-piandohana aloha dia ny olona mazoto mivavaka irery ihany aloha no afaka hanova zavatra amin'ny fiainany. Na ny fiainanao raha tsy miova rehefa tsy mazoto miconnecte amin'Andriamanitra ianao. Zay no nahatonga antsika ny teniny hoe very maina fotsiny tsika ny hoe andeha hianatra foana raha vao tsy manam-piniavana mihitsy tena hivavaka Jesosy. Misy fifadikanana rentsika amin'ny radio, misy androm-bavaka, vavaka tendrombohitra, alim-bavaka, mba miangavy ianareo mihitsy raha te hitombo ara-panahy, fa anisany tena nampatanjaka amin'ny finoko mihitsy reny manarika alim-bavaka reny. Tena reko mihitsy hoe misy hery mitombo aty anaty na le miteny ohatran'izao ringela zay koa fa tena mila hery be na miteny adiny ray adiny roa zany, fa tena tsapanao zany hery omen'Andriamanitra zany rehefa tena mazoto mivavaka ianao. Ny tenin'Andriamanitra akatsika an'izay fampahirezany zay ary aloha ny alohan'ny idirana teny Jaona 2:12. Filazantsara arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaona 2:12. Nahoana moa ny fiainantsika dia tsy maintsy tanondrika laveny foana. Nahoana moa dia tena hoe ilaza ve tena zao mihitsy ve Jesosy? Tena zao mihitsy ve no voasoratra ho azy Jesosy? Zao mihitsy ve ny fiainako? Tsy ny valiny. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika mba amin'ny fahoriana izany, fa araky ny teniny hoe angatao izay tianareo. Ny Jaona 2:12 ndao ary miara-mamaky izany tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Averina fa izay rehetra nandray hatreo aloha niza nitokany hoe izay rehetra nandray azy zany niza olona prevonina fotsiny izy andray an' Jesosy. Tsy nieny fotsiny dia tsy nahita fotsiny, dia tsy hoe nahafantatra fotsiny. Samihafa reo, samihafa zao ny hoe za mahafantatra ny Dada Randrenatoandro, na za mahafantatra ny pasteur Ratsiandavana, na mahafantatra ny pasteur zao. Samihafa zay hoe fantatra sy ny hoe zay tena miara-mipetraka amin'ny ao an-trano mihitsy dia hitanay izy fantatra ny fiainany. Tsy mitovy mihitsy ny fahalalako an'izay mety olona anankiray, ohatra zany dada zao mifantarantsika. Tsy mitovy mihitsy ny fahalalako amin'ny pasteur dada sy ny fahalalany zanany any dada. Izy mipetraka miaraka amin'ny eo dia mahalala tsara hoe zao dadanay. Fa za mita ety avelany dia izay ampahany no hitako. Te ilaza zany hoe tsy ny olona rehetra milaza fa mahafantatra an' Jesosy ny tena miaraka aminy. Fa raha antaninao ny olona rehetra, iza ny kristianina, andaoka metraka fantaniny iza aminareo ny kristianina, atsangano ny tanany, taovy ambony, hitanareo zany, tsika rehetrarehetra eo samy kristianina. Fantanina dia hoe ianao ve le tena kristianina nahafantatra ny tompo fotsiny, sa le tena nandray an' Jesosy? Samihafa mantsy zany. Za ohatra zao hoe fantatra ty sosiete anankiray ity, fantatra fa reo mpanao bonbon biscuit, fa za tsy mahalala zay tena ao anatiny ao, manahoana ny masinina ao anatiny ao. Fa hafa mihitsy le hoe zay tena mpiasa ao mihitsy, fantatra izy amin'ny patron ao, fantatra fampiasana ny masinina ao. Samy hafa reo raha lasirana bavy. Dia ny zava-misy eto Madagasikara dia be dehibe ny mahafantatra an' Jesosy, ka be dehibe ny olona manao hoe za tena mahafantatra n'iny tsara. Miarotry mihitsy ny olona, tena fantatra tsara mihitsy aloha raha paster José, fantatra tsara mihitsy izy. Dia manontany hoe fantatrao firy ary ny volo masculine raha fantatrao firy nisany. Zay ndray paster aloha tsy kana tompony ara-mo tsy mahalala azy. Azonao fantatra, le fantatra tsara za mantsy dia tokony ho fantatrao mihitsy zay momba ray manontolo. Ny ampahany ny atao hoe fantatra zany dia hoe fantapatatra fotsiny momba azy. Fa hafa mihitsy le tena hoe nandray azy sy mahalala azy. Raha ny olona miaraka zao dia mivady ny tena mifankalala indrindra, satria ireo tena natao anankiray, nofo anankiray. Dia ao amin'i Jesosy koa, zay natonga an' Jesosy ny tena ianareo mifofombadiko. Tena tian' Jesosy mihitsy zany tsika ho iray aminy, tena iray aminy. Dia zay no mahatonga ny hoe fandraisany fanasany ny tompo. Tiany tena koa ny tenin'i Kristy dia tena hoaninao le tenany, lasa iray amin'i Jesosy mihitsy ianao zany. Mazava aminareo aloha le fanazavana hatreo dikan'izany le zavatra tediavina ato amin'le filazantsara araky ny Jaona dia tsy hoe mahafantatra an' Jesosy fotsiny ianao, fa maninona ozy izy nandray azy. Le mandray zany dia hoe tena napiditra an' Jesosy ao am-pona ao mihitsy, tena nanaiky an' Jesosy araky le tena indro mandondona
ka zay rehetra manaiky ampandroso ao mamavaravarany fony a de onona ao aminy a. Ny olona rehetra zany a tsy vitany hoe za mino an Jesosy de ampy, fa tena mila manao vavaka mihitsy hoe Jesosy Kristy avy any Nazareto, za tena manaiky anao ho tomboko sy mpamonjy ny fiainako a, sokafako ny varavarany foko, midira ao apoky ianao Jesosy. Mila manao an'izany vavaka zany daholo ny olona mampandroso an Jesosy ao anatin'ny fony, de mandray an Jesosy ho tompo a sy mpamonjy ny fiainany. Mazava amintsika loatra eo a, dikan'izany zany tena manokatra ny fonao mihitsy ianao andray an Jesosy, de ampanao vavaka ohatran'izany foana ho an'ny olona rehefa mandray azy ianareo hoe ao ary avereny zao vavaka zao Jesosy io, za manaiky eo, na asaivo manao tolom-bavaka izy hoe ao ary ianao mila miteny, satria amin'ny vava no itenenana zahoana famonjena, amin'ny fony inoana zahoana fahamarinana. Ny olona rehetra zany mila manaiky amin'ny vavany, manaiky ianao a Jesosy. Rehefa manaiky ianao andray an Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao a, de miditra am'izay Jesosy. Ary mila manaiky ianao hoe zay fitarianao eo Jesosy de ekeko zany a, de natao hoe manaiky zany ianao esan'ny Jesosy a, de tsy ianao tsony ny velona fa Kristy no velona ao anatinao. De zay indray a no mahatonga an'le Romanina 5:7-7. Andao ke ho jerentsika vetivetika aloha zany. Romanina 5:7-7. Rehefa nandray an Jesosy indray a ny olona anankiray, de inona zavatra mitranga am'izay, satria atreo fotsiny aloha zany nandray an Jesosy. De Romanina 8:37 ataovy ambamasinao aloha zany. Rehefa nandray an Jesosy ny olona, de inona ny zavatra misy amin'ny anaran'i Jesosy, mivaky toy izao hoe miara-mamaky isa 2:3, kanefa am'izany rehetra zany de manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay. Hitanao, ny olona ray zany rehefa nandray an Jesosy ao anatiny, de efa manomboka eo izy, de efa manoatra noho ny mpandresy. Zany hoe tsy izy tsony zany no miarika an'le ady-piainany, fa misy Andriamanitra miasa am'izay ao anatiny ao, ka na ny fikasana na ny fanaovana de Andriamanitra le ny raisiny no mamita an'iny am'izay. Izy zany manaiky ho ampiasain'i Jesosy. Ary eo a lao toizatsika aloha le jaune fa misy zavatra tokony ho resantsika. Jaune toko voalohany teo ihany aloha, de avy eo le nahazo hery. Zay rehetra nandray azy de nomeny hery. Nomeny inona hontsika? Hery. Zay nandray an Jesosy zany de tena tonga misy hery ao anatiny ao. Tsy miasa rery ianao fa tena misy herin'Andriamanitra mihitsy ao anatinao. Lasa ny atao hoe hery de misy fahefana ao anatin'ny olona anankiray. Ny mahatonga ny olona tsy manam-pahefana amin'ny fiainany a, tsy nandray an Jesosy izy ho tombo sy mpamonjy ny fiainany. Jesosy Kristy rehefa mitory-teny, tonga de midaraboka hatramin'ny devoly mihitsy. Raha vao nanantona fotsiny lay olona isambotra azy, de la vao niteny Jesosy hoe zovy izany de diavinareo, de nidaraboka hatramin'ny miaramila. Tenin'Andriamanitra zany tonga de misy fahefana mampidaraboka hatramin'ny fahavalo raha vao miteny fotsiny Jesosy. Mahatonga ny olona matahotra mpamosavy, mpimaso, mpidadarabe, matahotra an'ireny kabala sy rehetrarehetra eny a, tsy mbola tena nandray an Jesosy izy ao anatiny ao. Fa raha ny tena marina ny kristianina tokony mafy be mihitsy amin'ny finoana, ary tsy misy hery maleo ny kristianina anankiray zany rehefa nandray an Jesosy ao anatiny mihitsy izy, satria izy fanjakana tsy azo ampiororony ny ao anatintsika ao. Na nomeny hery ho tonga zana, avereny kely mihitsy nge zay e, nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Za zany raha vao nandray an Jesosy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Raha vao miteny fotsiny tonga de mahatateraka, maina ny avy avy tonga de maina miaraka am'izay. Za manokana misy taona tena atsapako mihitsy hoe tena zanak'Andriamanitra zany Jesosy. Fa misy taona indray ohatra mahatsapa tsy hoe zanaky ny devoly a, ohatrany tsy mahatokotoko tena Jesosy a, sao de mba tafasaraka aminao. Satria misy taona ho a rehefa miasa amina demoniaka, ka tena henoko mihitsy ao zany heriko zany. Vao miteny fotsiny hoe kapaiko amin'ny anaran'i Jesosy de kapaina amin'ny anaran'i Jesosy, raboka amin'ny tonga de mijery io devoly io, miongotra tonga de mioka le olona leko mandoa. Zay teneninao rehetrarehetra tonga de manaiky io devoly io, mandoalika, tonga de mandoalika. Tsy mila tazominy io demoniaka io, petraka, tonga de mipetraka ny devoly. Zay ory Jesosy raha ohatry zany ny fahefana moa zany na mifahantrana re miala, tonga de miala ao an-trano ao. Devoly fa miala mivoaka ny fahantrana. Tena de manaiky anie io hoe tena nenay mivato atao ao an-trano, tena androana mihitsy ny devoly mifahantrana, mivoaka am'izay fa leo anareo zay e, sasany hatramin'ny vilany mihitsy miala atao anaty vilany tao mifahantrana, tsy mahita kotileta rehetrarehetra sy tsy mahita roa. Tena roana koa ngele izy,
fa misy tamana be midingizinao le 163 lazaiko anareo azafady fa sa de misy 163 de gaga be zay inary nidiranay am'zany fa le ravina maintso zany io e fa tena manana fahefana ny olona ray zany rehefa tena mino an Jesosy manaiky de Jesosy miasa tamin'ny mianatra aramarsio zay de narana ozy amantsanareo aloha le hoe mouvement na serpent de avy eo am'izay manao le méditation de angatana le fanana inona moa zany biby lava hiditra ao anaty ao le fanana dragona zay mantsy mapira be an'le mianatra aramarsio zay de tonga aminao le fanana dragona raha avy eo am'izay nao possédé de zay mahatonga ny otana jakisanina am'izay le mahay an'le ivre style de ivre de mamo izy tanao izy ao anatin'iny efa tsy izy tsony no mitondra anazy efa hainy le mouvement de le fana am'izay manampy anazy manao an'le izy de jerenao tena hainy le izy satria misy firaisana am'le fana ao anatiny ao de tsy izy loatra tsony manao an'iny fefa le fana ao anatiny ka ianao mieritreritra ohatrany mamy izy fa teny tontolo Andriamanitra to de mipitika satria misy le pouvoir na taitsi ao anatiny zay mariako mihitsy fa io le pouvoir na taitsi io le ampiasain'le pasteur mampitsingidingidin'olo reny anitanareo amin'ny télé reny tsy fanaovana démonstration tompoko aty ampiangonana mailo anareo zay mpianonjapeo raha my pasteur anareo any ty mampitsingidingidina olona fotsiny ato zay tena tsy hitako mihitsy hoe inona tena tanjona am'le atsingidigidina daholo mitsingidigidina daholo mitsingidigidina daholo ao anatin'le fiangonana tsisy Jesosy ngeka tsy mpanao démonstration de force tsy mpanao an'izany izy tsy mpanao mazy ohatry zany manasy marary de sitraniny fa raha vao amin'ny fiangonana ny tia manao démonstration de resaka démonstration satanika ny akamarony reny tsy izy rehetra akory ny teneniko am'izany fa ao am-piangonana zany tsy fa Jesosy tsy zay ny tia tsy tanjony zany hoe aneo hoe zany zay fa hainao mampitsingidina olona pana de tsy miara-menjera daholo le olona rehetrarehetra ao am-piangonana ary rehefa nanaseonareo tam'le teto raha hoe asain'le paster mihinana bozaka lasa mihinana bozaka izy le olona rehetrarehetra mivoaka vao am-piangonana de mihinana bozaka daholo le mpino rehetrarehetra misy documentaire an'izany ao tanareo hypnotiser le olona ao anatin'izay zany hoe le fanahy no mitondra azy de eo mihitsy le fanamariana ny olona zay milaza fa nilatsahan'ny fanahan'Andriamanitra izy ka miteny fa tsy tompony tenany tsy Jesosy ny ao anatiny averiko aminareo ihany raha misy mpiandrina pasteur miteny aminareo hoe za rehefa tonga ao amiko mifana masina de tsy tompony tena koa tsy Jesosy ny ao anatin' zany tonga de kategorika devoly fa ny fanahany devoly irery ihany no tonga de manarona ny saina sy ny fo sy ny vatana ray manontolo ny olona ray zany rehefa mirotsaka ao aminatiny fana zay le hoe nahazo hery ny heriny devoly raha vao miditra ao anatin'ny olona saromany hatramin'ny sainao de tsy anao tsony manao an'le acte ray manontolo eo fa izy am'izay no mikidanao zany hoe ny vatanao fotsiny am'izay no ampiasainy le corps corporel ivelany de iny no ampiasainy mamely totondry ao fa ianao fa tsy tompony tenanao intsony fa zay ampanaoviny anao fa vita ny mission zay vao misavy izy jereo daholo na ny documentaire ny Sakira jereo daholo ny documentaire reny le mahay mandihy be reny fa rehefa andihy reny de miditra le devoly hoe sasa zay ary am'le fanahy sasany de rehefa vao miditra ao amiko izy tsy tompony tena koa fa mandihy be mihitsy fa rehefa vita ny spectacle de gaga be hoe ahoana ary naizako an'izany hitanao tsy tompony tenany izy mandritry ny fotoana anaovany an'le spectacle de zay koa no mahatonga ny olona hoe eny amin'ny doany raha vao miditra vany le dady masina ozy izy hoe aiza nareo tsy matsatsakats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 a miditra am'izay le fanahy tonga le vehivavy le raha matotoka de manao foin de la aiza nareo tonga de mitabataba be izy zay ny randrena pomerina avy any ananiny de efa tsy tompony tenany ntsony izy fa possédé izy ao anatin'iny ka le corps velany fotsiny sisy no hitanao io hoe io raha ihaniny fa efa tsy izy tsony fa le fanahany maty no miditra ao anatiny maka ny endriky le maty le devoly miditra ao anatin'ny olona io de zay mahatonga ny misy fanitsitony jerevo tsara fa ny olona hidirana trombo na hidirana dady de tsy maintsy midinitra ny vatany de efa niresaka taminareo an'izany hoe ny mampinitsinitra ny vatany satria tsy compatible amin'ny vatan'ny olona ny fanahany devoly mazava aminareo hoe zany fanazavako zany ny fanahany Jehova ihany no tokony ao anatsika ka raha vao ampidirana zavatra hafa ny vatany de minitsinitra tsy zakan'io de zay mahatonga ny demoniaka mitsipatsipaka satria tsy zakan'le vatana le fanahy de minitra be le vatana de te manohatra satria tsy zakan'le vatana fa te hipoka io vatana ray manontolo minitsinitra miolana ny tendany satria tsy zakan'le vatany la izy zay marara madangereux milalao ny tontolo ara-panahy io ry tanora zay itenenako anareo mihitsy hoe aza manandra nandran-dozy fa nitra rehefa nanenina tao anatiny tao
dia io mahatonga anazy hoe tsy tompony tenany fa ny fanahan Jehovah le nandray azy nomeny hery ho tonga zany ak'Andriamanitra. Rehefa ny fanahan Jesosy ny ao anatin'ny olona tompoko dia tena conscient mihitsy ny olona, tena fantany mihitsy izay ataony, fa Andriamanitra tsy manarona sain'olona zany. Andriamanitra tsy tian'izany. Ny tian'Andriamanitra dia miara-miasa ianao sy izy. Ianao tena tompony tenanao fa izy ny karazany hoe mitary-dalana anao. Izay no mahatonga an'le fanahan'Andriamanitra amin'ny Isaia 1:20 iny, fanahany fahendreny, faherezana, fanoloran-tsaina. Andriamanitra zany, ianao zany miasa amin'ny tena fa misy tolotsaina aminao, izao atao pastera, izao tenenina pastera, zany hoe fanahany tolotsaina no ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Ka raha vao misy olona milaza aminareo zany fa za raha vao nandray mifanahy masina tonga dia tsy tompony tenako mihitsy dia miteniteny fiteny tsy fantatra eo, roay dia volaingana izy aloha zay. Fa ny olona nilatsaha mifanahy masina dia zakainy izy tena mihitsy ny fanahy ao anatiny ao. Zay koa no mila tandremana amin'le fanomezam-pahasoavana hoe za raha vao tonga fanomezam-pahasoavana dia ohatrany tsy tompony tenako tandremo zany, fa tena conscient mihitsy ny olona raha vao mampiasa fanomezam-pahasoavana. Dia le nandray an'i Jesosy zany dia mandray ny fanahan'Andriamanitra. Tena conscient tsara mihitsy mpianatra rehefa nilatsaka amin'ny fanahy masina, nahazo hery zareo, toriteny izy tena conscient tsara mihitsy fa ny teny Andriamanitra no mampiteny ao anatiny ao. Ireny tsara zay tenenina, fantany tsara. Zay na tonga amin'ny Petera nijory hoe tsy mamo zany akory reo, fa voara fahasivy zao fa zao dia nanazava amin'izay Petera. Zany hoe conscient tsara ny olona rehefa ao. Fa rehefa tonga le fanahy masina dia miara-miasa aminao izy dia na ny zavatra tsy takatry ny sainao ary lasa vitanao. Zany hoe Andriamanitra zany mampiasa olona arak'izay fomba andraisanao azy. Ka raha lehibe ny fandraisanao an'ilay Andriamanitra ao dia mahavita asa lehibe anao miaraka amin'Andriamanitra. Kely ny fandraisanao an'Andriamanitra dia izay kely gripasery koa mba mety ho afaka ao anatin'izany. Arakarak'izay inonao no tonga aminao. Raha ozy ianao hoe ny Andriamanitra mahasitrana kansera, oui, mahasitrana kansera izy. Ny anay indray aloha dia gripasery koa no tena hitako sitrany ao aminay dia oui, gripasery koa no sitrany. Raha ozy ianao hoe mahay manokatra ranomasina ny Andriamanitra ivavahako, oui, hainy koa zany. Dia izay ilay niresantsika hoe arakarak'le famarana hoentinao no hamaharana ho anao. Efa nanao an'izay fanoharana izay tentsika, le hoe misy 4 midi nilahatra dia ndray kopy, tsy efa niteny an'izany taminareo hoe ndray kopy kely. Efa niresaka an'izany moa ve tsika e? Tsy tadiditsongena teto nataiza lisy be loatra le fiangonana teteziny. Mbola tsy niresaka ve za? Nareo nisy mpamahatra lasopy, mpamahana lasopy tsara fanahy be, tonga ao le 4 mianakevatra. Ndray ho nitondra salo sady vako ohatran'ity, ny anankiray nitondra ohatran'ity, ny anankiray nitondra ohatran'ity sady vako ihany koa nisotrika. Ny anankiray nitondra ohatran'ity dia ny ray nitondra ohatran'ity dia ny ray nitondra barika dia ny ray nitondra inona moa zany, nitondra bidon. Dia samy lahatra dia namana le mpamana lasopy dia feno ty dia lasa nandeha dia tonga koa ty anankiray dia nifanana dia feno ty, tonga koa le fahatelo dia mifenony koa le sio, le farany mifenony le bidon. Dia rehefa niona amin'izay izy efatra amin'ny rahalahy dia ozy le anankiray nitondra an'ity hoe mbo ratsy fanahy koa le sy le bizara ka ratsy fanahy aiza ve nagna dia eraky ny kapsily ny an'lahy le sy eraky ny bidon be zao. Dia ozy le ray tsy ratsy fanahy koa nanina ary ny eraky ny kapsily fotsiny miheny anay tena ratsy fanahy izy. Dia fantaniana petrako aminareo dia tonga amin'izay zany le ina moa izy efatra amin'ny rahalahy, enao ry mpizara ratsy fanahy mihitsy ianao ratsy fanahy. Fa ahoana moa ny tenenao ratsy fanahy? Kaizako ny anazy eraky ny bidon, ny anahy eraky ny kapsily kely ty fotsiny mienao anahy. Dia ozy le ina moa mpamahatra moa ina filaza zaminy le mpandoatra hoe tsy ratsy fanahy fa arakaraky ny famarana nentinao no amaharako ho anao. Azonao ve zany fanoharana zany? Rehefa ty no entinao dia ohatran'ity, ka rehefa ohatran'ity ny abian'le Andriamanitra fantatra ohatran'iny dia ohatran'iny koa mifahagagana ho misantranga amin'ny fiainanareo ohatran'iny. Fa rehefa ozy ianao hoe ny Andriamanitra kosa ohatrohatran'le vera zete dia ohatrohatran'iny koa mifahagagana vitany. Fa rehefa ozy ianao ngeza be ny Andriamanitra dia mahavita zavatra ngeza be ao anatinao koa le mahavita zavatra maninona hoe ngeza be ao anatinao mihitsy le Andriamanitra. Ka le Andriamanitra tsy ho ngeza be ao anatinareo raha tsy mitombo ao anatinareo ny teniny. Mazava zay mamono ahy ianareo satria tsy mitombo ao anatinareo ny teniko. Ny ahafahana manana Andriamanitra ngeza be ao anaty zany dia fahanana tenin'Andriamanitra izy. Rehefa plus ianao mazoto miheny tenin'Andriamanitra mengeza. Ny fantatra tamin'ny voalohany dia manasehatra nasery gripe Jesosy, dia atreo aloha. Fa rehefa mianatra indray ianao hoe Jesosy ry havana nampitsangana amin'ny malemy, ainy koa zany, ok. Dia rehefa miaina Jesosy koa nanangana ny Lazarosy, ok, miainao. Dia arakaraky ny ahafantaranao misimisy kokoa an'i Jesosy no hitombon'ny finoanao.
karaha te tombo finoana ny olona de romanina zany a milaza manao hoe 10-17 ny finoana de avy amin'ny toroteny de avy amin'ny tenin'ny Kristy. Karaha te hitombo ny olona, te hitombo ny Andriamanitra ao anatin'ny olona de mila mihaino tenin'ny Kristy a, mihaino toroteny mba hitombony zany ao anatiny ao. Plus ianao mazoto mihaino toroteny sy mamaky baiboly a, mitombo le habean'Andriamanitra ao anatinao ka tsy azo ozongozonina mihitsy ny finoana ao anatinao. Fa plus ianao mijery Bolosy Vandamina de zay ihany no hainao anatiny hoe totondro raha vao misy mameno tonga ny tonga de asiko ny totondro mihitsy ny ay e. Za na asehoko misy an'za mihitsy ke. Misy karazan'olona mantsy tsy tena converti tanteraka izy a, fa le mbola ao anatiny ihany hoe za aloha te ataoko malala ny anarako mihitsy raha za mba ataony an'zany fa amin'ny mpiandry izy amin'ny hoe fa le anaranao moa izy moa zany le anaranao fa ngamo tsy ny anaran'i Jesosy moa ny atao fantany fa ny anaranao tena misy nge zany e. De arakaraky ny famarana amaranao. Noho izany a rehefa makaty am Jesosy de sokafana ny fonao hoe za Jesosy mino a fa ainao zany. De mila mazoto mamaky tenin'Andriamanitra ianao ka rehefa nandray an'Andriamanitra ny olona ray teny mieny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Raha manaiky ianao androany tena andray an Jesosy raha mbola natsiaranao ohatrany tsy tena mbola nandray a fotoana tena mety rehefa avy eo sokafanao ny fonao de miteny anao hoe Jesosy a manaiky ianao ho tomboko sy mpamonjy ny fiainako a. De avy aloha mihitsy izy hiditra ao am-ponao de anjaka tanteraka amin'ny fiainanao. Fa raha vao manomboka miasa ao anatinao Jesosy a de ahita fahagagana mbola tsy hitany masonao ianao. Fa izy ny teny fa tsy ianao niady fa niady ozy izy ary za niady ho anao. Ianao kosa ninona angina. Fa raha mbola ianao foana miady ho anao de ho sasatra foana ianao a ka rehefa sasatra ianao vao hitodika hitady an'Andriamanitra. Zany efa ndresahako tamin'ny marina tany namoaka video hoe etsika ho ndray ampifamadipadsika ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ny teny ka tsaolo ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana de anampy anareo ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny etsika ho asesitsika foana hoe apio aloha Andriamanitra de avy eo za hikatsaka ny fanjakanao. Zany ngeny antsika e. Za Jesosy rasitranina eto a tena anompo anao mihitsy a, tena anompo anao mihitsy a. Za Jesosy raha omenao camion androany na V8 a anompo anao, tena anompo anao mihitsy a. Za Jesosy raha afahanao BPC tena anompo anao, tena anompo anao mihitsy a. Za Jesosy raha omenao vady tena anompo anao, tena anompo anao mihitsy a. Ohatry zany daholo mivavaky ny olona. Zany hoe ohatry ny temana hoe za Jesosy raha efa tsy omenao vady de tsy anompo anao, tena tsy anompo anao mihitsy a. Za rehefa tsy omenao camion de tsy anompo anao, tsy anompo. Ohatry zany nge zany e. À condition que zany ny olona raha ataonao an'ity Andriamanitra de ataoko an'ity ianao. Zany ny antsika zany. Ohatry ny hoe raha marary de rasitranina eto a de hiroso catéchomène. Raha tsy hitrana zany ianao de aninona? De aninona tsy hiroso catéchomène ianao? Nefa ny antony le aretinao de mba hirosonao catéchomène. De mifampiandrena zany ianao sy Andriamanitra hoe za rehefa sitranonao de roso a. De Andriamanitra rehefa tsy roso ianao tsy sitraniko. De eo zany nareo sitrano aloha za de avy eo miroso. De Andriamanitra miroso aloha de sitraniko e. De mifampiandreo nareo e. De zany mahatonga ny olona eo ambony fandrina ela be mihitsy fa maneno za pasteur tena von'ny roso fa ty aretiko ty ne mbola olany e. Ka tonga de malora teny ka le aretiko ary tsy hitako zay hitsanganana eto. Ka andana voaloha tonga de teny hoe za Jesosy ka raha sitrany eto efa hoe tonga de malora tena fa tsy kasina kale daholo zao rehetrarehetra zao. Tena marina nge zany e. Mandana aloha ka le asana eo pasteur manahirana mihitsy azy ngeny tsy afany. Andana aloha fa hain'Andriamanitra ka le fivelomany ka andana aloha ka ny zanakainy dimy ka le zao de ka le daholo izy rehetrarehetra tsisy mandeha ny fiainany. Zany ny olantsika io e. Fa rehefa manompo an'Andriamanitra tsy asisinan' zany. Marina mihitsy ny tenin'ny pasteur Tambarena hoe ny jetilisa mpijangajanga matin'ny sida fa amin'ny kristianina matin'ny sode ary ny tontolo zao ohatrany tady fatin'ny soda sy ny rehetrarehetra. Fonara miteny an'izany fa makarary nge zavatra misy gazy io tena marina nge zany teneniko zany e. Misy aspartame matetika ao anatin'ny reny sady tsetsatsatratra ihany zany fa misy maheno moa resakitsika. De laza hoe le sode atsika tena manimba zavatra. Noho izany a ao amin'Andriamanitra aza famadibadiana tonga de milaza tsotra hoe za Jesosy a na ho tahinao na tsy tahinao za tsy aona moa izy za tsy maintsy manina moa za iterana hoe tsisy mahay ve zany hirako zany tsisy mahay zany ve nareo hiranisa moa zany e trambotala moa izy moa zafady misy miran'izay mantsy a na tahinao na tsy tahinao za ozy izy tanao Andriamanitra zany a tsy mitaky ny condition any aminao izy aloha fa miteny fotsiny izy hoe manatona ianao de zao ekeo fotsiny ny antson'Andriamanitra zay de anjarany raha le jamba zany miteny manao hoe Jesosy io mba ampahirato de ozy Jesosy andana miseho ampisorona ka za raha mbola tsy mahiratra Jesosy andana ho amseho Jesosy ianao koa mila voatsiara ampahirato de ho any ampisorona rehefa avy eo e
na hoe le boka moa zany le boka sara mbola tsy madio andanao am sihoany ampisorona de anako zany tsy ty abokako ty tsy azoko mihitsy zaho ny ampisorona nefa abokako ary ty mbola tsy miala misy olona ohatra an'izany mihitsy miady varotra be mihitsy izy azonao miady varotra be de lozanao miady varotra lava eo a lasan'ny olona ihany avy eo ny zavatra tena zavatra misy zany a lozana miady varotra eo fa tonga de arao fotsiny zay tenenina noho izany tsy hamady vadena fa rehefa izy jeanao hoe marary ianao zao tonga de mitenena za Jesosy hanompo anao indrindra mora sitrana eto vao mainka tena apiko mihitsy ny fanomponanao zany mivavaka tokony ataontsika tsy miandre rehefa mianao moto de andeha mihitsy hitory teny fa nganao tsisy tongotra azonao misy tongotra e resatsika eny rehefa tsisy tomobile misy moto rehefa tsisy moto a misy bisikileta rehefa tsisy bisikileta misy tongotra raha tsisy kosa aloha tongotra efa tsy haiko tsongo kosa zany e mety malemy tsy manina afaka mandeha amin'ny beki zany e misy olona nge malemy ara mbola mitondra le moto kely reny mandeha manompo reny asehoko anareo tao amin'ny fotoanandro mapety azy le tsisy tanana tsisy tongotra nefa manompo tsy haiko nefa hitanareo zay tsisy tanana tsisy tongotra fa mitory teny hatrany amponja ka zany ara mandeha manompo an'Andriamanitra noho zany ny tenin'Andriamanitra tsy azo avadibadika am'izay tiavantsika anazy eto zany a zay rehetra mandray azy de meny hery ho tonga zanak'Andriamanitra raha isinao amponao izy a de manaiky anao fa hiasa aminao Jesosy ndao ary rehefa vitany ato a alevantsika ry oronan-tsary ty zao ve ny farany mazava indrindra amin'izy ty tantarany zao ampanatonatony a soke misy zay tantara anankiray a satria fifoazana ny fifoazana no manova firenena Almolonga ny lohatenin'io a afaka alainareo ty amiko aoriana ty vidéo ty de alefako eto akaiky eto ty inona moa ity micro ty a mba ahafahana meno anazy ndao ary orenetsika ao volona tsara daholo nareo a somary presio aizy alefaso amin'iny fa mety amin'iny ito ay alefaso re tonga de alefaso amin'iny alefaso kitakitana moa zany mba tsy lany ny fotoanantsika tantarana firenena anankiray teto ambonin'ny tany a nahantra indrindra ary rehefa nahantra indrindra zany firenena zany a de ny vavaka atao aminy a no nanovan'izany ka za mino a fa tsika mianakavy zao mba manana etaeta iva amin'ny Madagasikara tsy ngano any tanana zay mba manana etaeta hoe za pastera tena vonona venareo fa iovy Madagasikara raha tena bebaka tsika mino an'izany venareo mino zao a Jesosy tena nametoky tsy mpandainginy ny lava sy reny fampaminany fa ho premier puissance mondiale ary averiko ao tsy tanora zany sao tsy tadidinareo zany tantara zany fa efa niseho mihitsy Jesosy de niteny hoe premier puissance mondiale Madagasikara raha manaiky ny teniko ary nilaza izy tamin'ny fifoazana misy atsika tamin'ny dada hoe ho amin'ity fifoazana ity no aminjeko a any Madagasikara ianareo reo live reo zany raha mino ianareo aminay koa ka amin'ny fotoan'andronay koa fa tsy hoe maty zay vao niavitra am'izay koa Madagasikara fa amin'ny andronay ihany koa zany ao fa mandeha de tia misy tantara ray ianarantsika ao ary lasa aloha laverina kely averitsika kely a asy hoe aiza moa zany ana moa zany mamerina anazy aiza moa mamerina ay lasa anakan'io verina am'le next ao ary Almolonga ao ary Almolonga dia tanàna tena nahantra ny fiarahamonina teo aminy dia tena nahantra tokoa voafatotry ny fidorohana ateo aloha maninona hono le Almolonga ianao tsara izy tsy niteny tao anatin'io hoe sao de takona ve le raha mijoro eto a sao de amboariko ty mantsy de atoato izy tsy miteny hoe Almolonga de tanàna nahantra fa tena nitsindry mihitsy hoe tanàna tena nahantra zay zany mila itsika reto ara mora maty koa tena sitrako mihitsy reto jereto fa sao de mazava fa tsy maninona de andao ary jerentsika ny toerana zava-mahadomela sy fisotrotoka hita teo anivony ihany koa ny erisetra ny tsy fahalalana ny fanompontsampy sy ny famisaviana olona fanompontsampy sy ny famisaviana kilometatra vitsivitsy de hiditra ny tanànany Almolonga isika eo amin'ny roa etsy eo ny ponina eto amin'ity tanàna ity ny akamaroany dia nakafanapa-kevitra ny anatsahatra ny fiakofana amin'ny fanahan-drazana izany no mahatonga ny Almolonga ho tanàna madio iroborobo manokana eran'ny Guatemala tanàna tena rakotra fiangonana maro tokoa izy maro ny hevitra ny Almolonga ho anisan'ny fiarahamonina tena nahitana fiovana goavana mety ho marina tokoa izany satria olom-pirenena valo ao anatin'ny 10 dia mitony tena ho kristianina teraka indray mihitsy tsy izany mandrakariva nefa ny zava-nisy
roapolo taona lasa zay dia toerana feno aizina sy eno tsara am'izay a roapolo taona talohany io zavatra mitrangy io na so mpanatona kely ty dia am'izay me mazava kokoa izy zao izy mazava kokoa e sa lasa mba mibe ve zao izy lo akaikaiky kokoa izy io sary mihitsy nefa ratsy roapolo taona lasa talohany iny sary iny a zao ny zavatra nisy tao amin'ilay tanànany Almolonga mijaly noho ny fahantrana sy ny esetra ary ny tsy fahalalana ny tanàna ambonin'izany rehetra izany dia nitoka ny tena olana fototra ho any ny olona firenena rehefa mahantra dia nitoka ny tena lasa karazana inona moa zany lasa afahana le miala amin'le asorenana sy le miala amin'le hoe fahantrana dia manaridi any amin'ny toka plus ny tanàna ray mefeny bara mefeny toka mahantra izy zay satria raha vao ny olona mamilava tsy mahavita nininona tsony zay mahatonga le asa manambaty mamilava ihany hoa ka mandehandeha tao Almolonga ianao amin'ny fito maraina ary mamakivaky ireo lalambe any tanàna dia ho nahita olona maro matory an-dalana mamy tanteraka ohatran'izao ny tanànany Almolonga taloha tamin'ny fotoanandro ianao rehefa mandendehany amin'izany tanànany Almolonga zany a dia saika mandrimandro ohatr'izao feno olona eraky ny tanàna misy documentaire ray izay maneho an'izany moa tena mampalahelo fa lehilahy rehetrarehetra avy mama avany dia tsy mahatsiaro tsony fa mandry atatatra daholo izy rehetrarehetra dikan'izany zany a misy fianakaviana maro potika vokatra izany fahantrana betsaka ny fonja teto an-tanàna satria betsaka raha teo koa ny olana ny lehibean'ny polisy Donato Santiago dia nahatadidy fa niady matetika ny olona ka nanangana fonja miisa 4 ny fitondram-panjakana firy ny fonja teo aminy dia zao le toyan'io na izany ara nefany a dia tsy nahavany olana zany fa vao mainka raha ny tombo ny olona voafonjy tsy miteny akorytsika hoe na za hoe tsy tsara tsy dia vahaolana loatra ny mampitombo fonjy fa na ho ataonao zato ara mifonja raha maditra ny olona dia tsisy hevitra vao ny hafarany olona ho gadrany daholy tsy ny fampitomboana fonja zany ny tena ilaina eto Madagasikara fa mifampelezana ny filazany tsara dia andao fa ho amarinina amin'ity zany fa mino fa misy fitondram-panjakana mahenontsika tsy nahavany olana teo an-tanàna zany ny voafonja sasany dia nafindra ho an'ny tanàna hafa zary lasa zavatra nahazatra ny herisetra ao tokantrano misy vehivavy ray izay ny resaka tamiko fa rehefa tsy tia ny vady ny sakafo dia mady foana izy ary voaroaka ny trano mihitsy azy ny pastera Mariano Riscael iray amin'ireo mpitarika na tonga fanivana eo amin'izay a io pastera Riscael io anisan'ny nahatsiaro hoe tena tsy rariny zao zava-misy zao tena anao tahaka ny Ester izy atoko ahoana moa ny fahitana amin'ny fireneko ao anaty fandringanana raha vao tsy misy olona mihitsy raha lahy tena conscient ny amin'ny fahantrana ka sahijoro na dia ho faty ary izy dia tsy tafavoaka izany ny firenena misy olona zany tena tokony tsy za tsy ianao rery fa tokony ho maromaro tena hiara ary tsy andro maromaro hoe tsy andro olona zato na arivo fa na ianao rery na za rery ary fandrazatany zany tamin'i Jesosy na tsisy anao ara ny olona Jesosy za pri amin'izany fa tsy zaka aleoko natsiaro hoe maty efa mba napita zay tokony nampitaina ihany toy izay hoe maty ianao tsy nitondra nininona tamin'ny firenena ity pasteur ty no sanahity zany fahantrany zany tena andao hivavaka ary vahoaka fa lazaiko anao fa tsy mora mitarika vahoaka mamilava hivavaka zany opa mety mahazo anao mety hovona andao hojerentsika ny toyany tantara zao ny zavatra nahazo azy Almolonga dia nahatsiaro ny tranga toy izany teo amin'ny fianakaviany taloha tao anatin'ny fahantrana no nalehibe ahy nisotro tokana hatrany 50 andro tsy akato ndraiky tsy mba nanan'izay fiaraha amin'ny sakafo ny ankonan'izany nisotro tokana andritra ny 4 andro ny rainy 50 andro tsy akato jerevinao 30 andro ny andro te ilaza izy zany hoe tsisy mangirana mihitsy ny fiainanay fa isan'andro dia mamilavo dadanay mety misy amintsika zany tratrana zany ray mamilavo zany zany ny tena mahantra indrindra zany tokantrano zany raha vao ny ray mpianakaviana ny tratran'izany tena mahantra ity pasteur ity dia niaina tao anatina souffrance tena hoe fifahoriana zany mivavaka ao anareo manana an'izany ovy kely ihany miaraka amin'ny kafe rakopy no any sakafonay vola kely mba azon'ireo ray aman-dreny dia lany izy ireo tamin'ny toka mba analany ny fanaintaina dia maro tamponina ny nanao fanekena tamin'ny sampy eo zao tena tiako hitanareo zao ty tena tiry Jesosy diso maninona moa zany le sary tena ohatrany hoe tsy tazanareo le izy dasy aloha sy maraika zafady zafady tena tsy tazana mihitsy le izy zafady tena misy sarina fanompontsampy amin'izy iny zany hoe le vahoaka eo zany lavitra loatra moa ngamba le projecteur anitra
ny zanako zao raha asaiko mitsangana eto ka miteny hoe angana menjera fa tatazan'ny papa tonga de sa iny fa raha nareo no mijory ty avy menjerako ratsy adala ry pasterako iza nenjera vitanao tsara ve hitanao satria tsika be calcul be fa rehefa nyany zanako manaiky raha hoe papa ny eo tsisy atahorako na anaty ala be zay reo vao miaraka aminy eo tsisy raha vao papa ny eo tsisy atahorana mahatoky izy rehefa eo ny dadany isakay ny dadanao izy ko nahoana ianao tsy mahatoky azy amin'ny fiainana mila mianatra mahatoky an'Andriamanitra rahalahy mila mianatra zay zao nefa amin'ny 7 alina any amin'izany tanàna any ambadika ambom-peonana tena tsisy olona tena any ambadika eo doanina ambaton-radama any ampanina moto zarery amin'ny valo sasany alina maky 36 zasy maky 36 fa nitenenako Jesosy raha maty de miara maty eto tsika sianao eto azany raisiny fa za Jesosy mahatoky anao fa lalana tena tsy fandehanana amin'ny alina zany satria napiavana tany de tratra tamin'ny 7 ariva tsy maintsy mody satria latsinainy vao maraina tsy maintsy hiasa de tsy maintsy nody tratra fa tena nasehoko ny tompo hoe za mahatoky anao Jesosy tsy hoe za mafera miteny zany fa tena fanamasina fa misy fotoana rehefa tsy fe fanamasina zany ianao fa mitsoka raha vao alina ny andro tsoay am'izay ty fa tena tatara be ny olona zany rehefa feno fanamasina de tena feno hery fa misy fotoana rehefa tsy eo ny fanamasina de tena heninao mihitsy hoe marefy ianao za rehefa tena mivavaka fantatra tsara mihitsy zany hoe ny olona anankiray zany samy atrika ny olana rehefa tena feno ny fanamasina ka mahatoky fa tena miaraka amin'ny eo Jesosy ty pasteur ty feno ny fanamasina tamin'ny alala mivavaka zay nataony nahatoky izy famomba azy Andriamanitra ka izy tsy niteny hipoka mibasina tsy hipoka tsy tany fa raha maty eto azy zay zany ny amiko sora Jesosy tsy maty kosa mbola afaka miaina manohy ny fiainana andavanandro zany le fahaizan'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany toy ny tantara afaka tamin'ny fahafatesany io pasteur Risgaël dia niantso ny volombavaka nisy azy izy fotoanan'izao anapitehana ny fanjakan'ny herisetra izay mianaka ny finompoana sy ny fahantrana ary nanandratra ny vavaka ho any an-danitra izy ireo dia nisy fotoana mahagaga nameno azy ireo zay rehefa resy lahatra izy tena momba antsika Andriamanitra satria Andriamanitra no miaraka amintsika ozy izy tsy nahafaty antsika ohatran'izay andorangatsika teny hivavaka zany teny anareo fa Jesosy Kristy tsy nitsahatra ny naneho ny vonany azafady raha misy tsy FPVM eto tsy nitsahatra ny naneho ny vonany tamin'ny FPVM ny Jesosy tamin'ny alalan'iny dada Randrenatoandro iny raha misy ny olona efa tsy tokony teto ambonin'ny tany itsony dia zany Randrenatoandro pasteur zany fa Jesosy Kristy mbola nomba sy niaro azy ka naneho fa za mbola miaraka aminareo ohatra ny te hilaza aminareo taranaka faramandimitsika ny hoe rehefa tsy maty ohatr'izay tsy maty tsony andao foazina amin'ny fifoazana marina nge zany raha manontany ianareo hoe nanino ny pasteur moa miredjetra hoe Jesosy efa mafy ny lalovandreny ray aman-drenina reny rehefa tsy maty ohatr'izay io fifoazana io tsy maty zany tsony io pre zay mbola anohy an'izany iza koa nareo mivonina anohy an'izany amin'ny anaran'i Jesosy teneny hoe za Jesosy vonina anohy zany tena ataovy amin'ny fo mihitsy nge zany za Jesosy tena vonina anohy izy amin'ny fifoazana zany tsy avelatsika za miteny anareo fa be deabe ny olona mitazana hoe aiza ny FPVM maty io rehefa ao aorianao tena betsaka miandry an'izany azafady fa miresaka aminareo be deabe no mitazana io rehefa lasa io ray aman-dreny tsy maintsy maty io tsisy an'izany io hoe raha mbola Andriamanitra momba antsika tsisy maty zany tsisy potika zany eo mila manana an'izany tsika taranaka aty ariana ary mijoro amin'izany foantsika satria zany ny antsoina antsika zay natonga an'le rangahy teto hoe andreo efa tsy maty ohatr'izay zay andao atsangana ny fifoazana dia nataony tsy mifanenjika tsy variana mifanenjika tamin'ny fiangonana raha vavy tsy ndao hoe njehana nareo tsy navita azy mihitsy nareo teo aloha hoe ny anay ihany no izy zany nge lasa tady lany andro nenjika ny sasany tena mitady alany andro nareo fiangonana zokiny nareo fiangonana zandriny ny anareo zao sabata ny anareo tsy sabata rano be rano kely zany vera lany andanitsika fotoana ve zany zavatra tsy tokony ho lany andro amin'izany nge tsika zany rahalahy nisy fotoana nampianarin'ny tompo vao tamin'ity volany ity aza variana amin'izay mpanenjika ianao pasteur ao izy na zay variana eo aloha fitao fotsiny ny anjaranao dia ampy anao zay ny azay fotsiny tsy tamin'ny voalohany tezitra dia mamaly ao amin'ny radio rehefa misy manenjika za olona zay ny olona formation za dia Jesosy mihitsy nampianatra aza miteny tsy mila mamaly an'izany ianao fa fitao fotsiny ny anjaranao fa ny hafarany tsy maintsy hiteny ihany miavaka eny mivary sy ny tsy parary mino an'izany efa miavaka ho azy ireo fa kelikely eo hoe fa tohizana fotsiny ty dia nareo aza miverin-dalana tsika eo amin'ny tompo tsy mifampitrotrona mifampibabo fa mifampitatana averiko ao amin'ny Jesosy tsika tsy mifampitrotrona mifampibabo fa mifampitatana ny ateo mifampitatana raha miaraka tsika sanatria lavo dia tsy enjera miaraka amiko nareo fa nareo mbola eo anilako afaka hanarina nandray
fa na tena mifampitotro de hoe rehefa trotrokonareo ka menjera de miaraka menjery sika ka za tsy afaka hitrotro anareo fa mifampitatana anao ataotsika raha sanatria misy mifalavoko ianao mbola eo ihany anarina raha lavoko ianao mbola eo a anarina anao noho izany andao hifampitatantsika ao anatin'ny sehitry ny fanompony mazava amintsika ve zany tompoko ny fiangonana de tahaka ny hoe tanakavy avanana maso sofina tsy afaka mifanenjika hoe tsisy ilaivako an'izay maso mihitsy fa io koa mizesy tany ambony be any maso koa tsy mivava koa tsy afaka hiteny amin'ny tany tsisy ilaivananao fa raha marary mivava misafosafo ny tanana mai ny tanana soka ny vava de ohatr' zany ny fiangonana mazava amintsika zany a ohatr' zany tompoko ny fiangonana ny FJKM mety tanana akavy FVM mety tanana akavana Jesosy mamonjy mety loha tsy fantatro ny fiangonana sasany mety tongotra akavy fa tsy hiady ny tena ka hoe ny tena ihany miady ohatran'izao ianao koa tsy tiako ry tena koa fa tsy koa mampiady ny tenan'ny Kristy a raha vao manaratsy fiangonana hafa ianareo de mampiady ny tenan'ny Kristy ianareo zay za kosa aloha raha ny témoin de Jéhovah sy ireo fiangonana sasany tena mampiditra asan-devoly reo tena tsy miombona am'ireo tsika fa raha zay hoe fiangonana zokiny FLM FJKM sy Jesosy mamonjy reny tsy favalo tena rahalahy reny piraitapo tena miara-miasa tsika ny am'ireny za fiaira faly raha misy miantso reny hoe andao iaratsika pasteur tsy nataoko sakana mihitsy zany satria mifitoriana malalaka ka aza mampiady ny tenany Kristy zany a ianareo musulman zao anatin'ny ramadan tsika miteny zao a kristianina ohatry mivarindrina irongatra be indray aorinao ny kanina mo ny albadir le misy miteny ratsy atao misofina sy ny aretina milaza zany aminareo fa raha tsy mibebaka mandroaka devoly tsika ho sahirana toy any almolonga zao tsika la hoary lasa vavaka ary zareo zao ny tokony atao zay hoe tsy raro ny raha kely sy biketo zao zahay nefa ny tenin'Andriamanitra milaza fa olohany zay fa tsy ho rambona ahoana hono le tenin'Andriamanitra hony olohany zay fa tsy ho rambona hitanao tsy rariny ozy izy reto vahoaka reto Jesosy a ohatrany tsy rariny raha ohatran'izao ny firenenay ianao nefa ny teny Jesosy hoe olohany ianareo fa tsy ho rambona nahoana ary zay ny rambona ohatran'izao foana hitanao mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra zay na tonga ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo mpampatsiahy Jehovah aza manginy ny ateo hoe mampatsiahy de hoe nisy teny fikasana men'Andriamanitra anareo men'Andriamanitra za zao isaky miatrikolana de apatsivoko Andriamanitra hoe zao Jesosy a na metoky anao ny Salame 32:8 an'olotsaina anao a ampianatra anao zay lalakalehanao a tolorsaina Jesosy a mampatsiahy anao fa teninao zany de iny taterahan'Andriamanitra amiko ny anjarany reto olo reto sy ny anjarako de mampatsiahy an'Andriamanitra ianao Jesosy efa nampanantena faholohany zany any tena anisany tena tsy afozako mihitsy le hiran'ny tanora masina atao siny hoe ahoana moa le hiran'ny tanora masina noviko anikeo ny otafita aminiza de ahoana moa to ihany Jesosy eo mamelay sy ny fireneko hitanao ny manjoana de toy zany mitrakao rehetra ekeko Siatraka sy fitalaonao tompova mitonatra niatrana famanana tanareo de za tia maka inspiration am'ireny ireny anjara masoandro tomany foana raha vao eo amin'ny écran télé anay eo Jesosy a mba meo ny anjara masoandro anay Jesosy tena mitomany isaky mijery an'ino meo ny anjara masoandro anay Jesosy a fa rehefa mitety fiangonana de mitomany foana mahita ny fahantrany olona any tena mitomany a mahita an'izany naveriko aminareo za mihinana kitapodry zany tsy adiniko mandra-pahafatiko tomany a mahita zaza dimy tsisy reny tsisy rainy 12 taona ny zokony indrindra fa hitanao zao fahantrany olona zao any e zany nge nanolorana tena nanganan'ireny fikambanan'ireny fa tsy hoe andeha kory no angorom-bola atao inona moa na vola zezika amkodora nefa ho faty afaka 70 taona e tsy azo entinao mody ane zany e fa ny fahitanan'le ray raha aminao hoe tena mahantry reto olo reto hoe ahoana Jesosy ny atao am'ireo fa isaky mijery any tena mitomany a Jesosy reny ireny tena mangataka hoe Jesosy a mba roviana Jesosy tena anisany tiako amin'ny niry moa le miditra kely am'izay iza moa iza le ohatra mira iza moa ny avo moa sa izy le mira amin'le ohatra manao feo manakatra be iny Entso zay ny anarany Ontso tsara be a
tena le somary manana am'izay izy ao anatiny a mandona fo be reny sy nirany CFF andrasako eto nindra fonao Jesosy a andrasako eto fa mibebaka foana koa tsika miaraka am'ireny inako moa ty le ampifity reny soa Jesosy vaevy anao mpamonjiko mpanavotro somatsy ana moa tsy haiko ngelery de misy an'izao mantsy lery hoe rakasokosa de ravao raha ohatra zany a asan-devolo zao Jesosy zao Madagasikara zao ravao zao fa raha vao aminao teneny inona ny anton'izao zay pré Jesosy a saonao izy izy nareo ohatrany hoe nareo ve tsy mieritreritra hoe za ve Jesosy miteraka de za isika mijery anjanako reto ve zany Jesosy de tena andova fahantrana foana reto zanako reto tsy mampiororanareo aza fa mivoaka radio zao teniko aminareo zao fa ny zanakareo reo de tsy anana tany tsony na rainjeotry ty areo orinao raha tsy mibebaka tsika teny zany aminao mihitsy a ny mpanan-karena sisa ny vidin'ny tany amin'ny rehetrarehetra amin'ny hektara fa masonay mahita fa tsy ny tantarany malahelo anao aniza zao ty andra ihanina tsy gasy io anizy ty andra ihanina tsy gasy io anizy ry andra ihanina taninao zao ianao eo amin'ny taninao fa ianao no mahantra indrindra tsy mifanenjehana vahiny ny tenenako anareo an'izany fa ny ahatonga saina hoe fa maninona moa zany eto Madagasikara fa tsy tamin'ny France de maninona inona no ataoko eto move itazapotsiny an'izany a nefa ianao ny teny mivavaka manova zavatra za manana Andriamanitra lehibe reo olona miditreto ny Andriamanitra ala de volo Lucifera de anaiky ave hoe ny Andriamanitra lehibe de hiteny hoe ianao ataoko mpampisambotra fa tsy mpisambotra nefa lasa mpisambotra ao amin'ny tany misy no misambotra volo any amin'ny vahiny tsy haiko aloha nareo a fa teniko zany amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola velona ao antsika de hiady tsika amin'ny devoly fa tsy amin'ny olona akory tena androka ny devoly mifahantrana eto amin'izao Madagasikara zao zay a toizantsika ty velony ny telo sy efatra andro isan-kerinandro zahay ary nanao alim-bavaka isaky ny sabotsy ary zay no ataoko fa nanokatra ny vara inona hono nataony zareo zany le vahaolana raisinao to ny vahaolana ny vahaolana nataony zareo tany Almolonga de ny fahadianina intelo isan-kerinandro eno tsara zany a intelo na inefatra isan-kerinandro zay no mifahadianina ary manao alim-bavaka indray mandeha isan-kerinandro raha verina kely moa fa atahorako sao de tonga de any amin'le maty ka miverina hatramin'ny voalohany ny vahaolana hitan'ny kristianina raha lasa ranabavy atoro anareo a tsy ny manenjika ny vahiny tsy mifanenjika amin'ny samy fiangonana tsy manenjika ny fiangonana hafa fa ny ataony de andaontsika hifadiany ny vavaka ao amin'ny firenena ampitombona ny vavaka sy fifadikanina fa zany ny PTA tsara indrindra ny PTA tsara indrindra ao am-piangonana tsy hoe hitady volontsika amin'izao anao sevaly de bois tsika rapitso anao loterie tsika rapitso anao tsy zany ny voka-dehibe sy rehetrarehetra tsy zany loatra fa ny PTA tsara indrindra de hoe alim-bavaka indroa isam-bolana fifadikanina indray mandeha isam-bolana afandroana devoly isan-kerinandro isan-kalady asinasam-pizany ny tena PTA tsara indrindra zany raha te handroso ny fiangonana de jereo ny PTA ny fa ny ara-panahy zay ny tena be dehibe ao a noho ny ara-bola fa rehefa ambinina ny fanahy ambinina ho azy izy amin'ny zavatra atao fa mavesatra ny fiangonana raha ny PTA ny fidediavam-bola mavesatra ao noho ny ara-panahy ny olona nge raha lasa ranabavy rehefa tena kasihan'ny fanahy masina tsy mila tereny zany fa mameo azy io tanany io tena rehefa kasihan'Andriamanitra mameo azy izy fa tsy mila teriterena aza pepepona ny lohany hoe tsy tahin'Andriamanitra nareo fa tsy mandrotraka hapafolo-karena hitan'i Jesosy miposinareo any androany ary ronkely izy any androany misy ohatrinona zao le any manjary ohatrany lasa moral zany ohatrany hoe lasa sikirina miposin'ny olona zay vao mamoaka vola fa rehefa voakasika ny ara-panahana tena resy lahatra ny amin'ny filazantsara ny olona mipotsaka ao azy io mameo azy izy ho an'Andriamanitra satria tahin'Andriamanitra izy azontsika hoe zany resahany zany zany hoe ny ara-panahy zany mila atao maninona matanjaka ny any zareo a fa intelo isan-kerinandro ny fahadianina indray mandeha isan-kerinandro ny alim-bavaka antanio ny fiangonana misy anao hoe impiriny anareo ny fifadikanina de impiriny alim-bavaka raha mbola tsy nanao PTA zany ny fiangonanareo tsy atanjaka ara-panahy zany mihitsy io fiangonana io fa ny fifadikanina iny karazany raha iny tsy afaka raha tsy amin'ny vavaka sy fifadikanina misy an'izany mihitsy ny baiboly fa tsy hoe resaka protocole zany misy karazana fanarasa tena tsy afaka mihitsy raha tsy olona mifadianina tamin'iza demoniaka ny nalalako hoe ty misy rondralahy ny mpiandry ny asa tamiko fa fantatr'ireo mpanao fifadikanina miala ny ampiasana reo tonga de mamonjy asa ao tsy mihinana reo raha tsy hariva
fa tena ohatry ny afo rehefa mandroaka devoly teniko mihitsy tena mamay reto rahalahy reto satria ny azy ny ara-panahy tena ambony kokoa fa ny ara-nofo mantsy a tady hanina foany de tsy omena an'izay ilainy ny nofo a fa ny ara-panahy ny tena omena sakafo zay mantsy mahasamihafa ny ara-panahy sy ny ara-nofo zay samy misakafo reo fa ny ray tenin'Andriamanitra ny ray vary sy laoka de zay omenao hanina no mpandresy mazava aminareo zay a de meo hanina ny fanahinao tondrayntsika relo maro ny olona mifafatorana maro koa ny olona vovonjy ka lasa namonjy fiangonana fitahina lehibe ho anay zany ary fifohazam-panahy no azo intsona azy mitombo izay tsy izy ny fiangonana na raha haina famantarana sy fahagagana maro misy ihany koa ny fanafahanareo olona maro voafatotry ny devoly izy zao maneo a ny zavatra ataon'zareo zany de mifady hanina vavaka tonga ao am-piangonana zany tsy variana anakirikala zantinina taizy elaela tsy ty Jacqueline ty zakitana misy olona nge ohatran' zany tonga pasy mangina kely vetivetika fa efa ilo pastera de mianao amin'ny pastera tapitra ndray pastera inona kely resaky njity moa fa tsy tadidiko ay mo le tarianala kely ay le sa de hitandray le friperie so zany ny andanin'olona fotoana ny am-piangonana fa rehefa tonga ao am-piangonana ianao de ifantoka hitady an'izy ianao zany tokony ao Jesosy raha vao miditra amin'ny varavara-piangonana de afatoy za hitady an' Jesosy loza raha hitady an' Jesosy aloha de eto ianao na ianao mandoaly nalazainy olona hoe iny koa miseho masy tsy olany zany aloha izy iteny ihany aza mitsaina fa mandolia ianao vao tonga eto pe raha ohatra miditra mirotsika tongava mihitsy amin'ny ray sasany manomam-panahy samy hafa mihitsy ny fanahy efa miomana andray tenin'Andriamanitra sy ny fanahy vao tonga vao teo samy hafa reo ny fandraisana an'ireo tena tsy mitovy mihitsy reo fa raha ianao vao tonga de efa manomboka amin'ny fotoana katary ianao a de misy fotoana ary tsy miditra amin'ny sainao tsony le zavatra tenenina inona hoany salamy fafiro ntsika zao salamy fadimy amin'ny zato ony aizaka izy zany a petsy firy zany tsisy miditra hatramin'ny lohanao tsony le zavatra jerena fa rehefa tonga aloha ianao a misy fotoana ifantohana tsara de andao ifantoka rehefa tonga ny fotoana ivavahana mitoy atranytsika zao manomboka ny tombo ny fiangonana Kings and queens will shine. Yes, it's true. Reo lasa ohatran'izao vahoaka ny olona any amin'ny radio moa zany tsy mahita fa misy vehivavy ray antsoina hoe Tereza de nahita fanasitranana mahagaga eno tsara misy fitsaboana ray na rano izay miteraka fery lehibe tao amin'ny vatany mitaova atao anatiny de niapotika avokoa nanaitaina be aho tena narary mihitsy hany ka tsy afa nandeha akory nalemy tanteraka ny vatako hay manontolo ary tsy afaka ny hinana sy misotro aho eny amin'ny teniko azy tena narary be izy ary niaratsy isan'andro ny toe-pahasalamany tsy misy azo ny anatoka de efa niomanao amin'ny fandevena zay ary tsy misy fanantenana intsony tsisy fanantenana tsony nameny ny trano ny fianakaviana ary nahatrany tokotany aza de ratotro ny mpiara-moniny ny hevitra avokoa ny rehetra fa efa teny ho faty izy na ny toetra traisatraiza ny fofofahafatesana ny antso azy zareo zany hoe io vehivavy io a efa narary mafy voana kansera efa nanetoeto ny fofopaty eraky ny tanàna tena efa tsisy fanantenana tsony de jerevinareo tsara le fiasan'Andriamanitra na fandevenana tena andalana nefa de niteny tamiko ny tombo mba hivavaka ho azy ka no tonga teny ao de nanatona azy tena akaiky mifandrina aroa taminy amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana ianao ary de nitsangana miaraka tamin'izay izy tsy nisy aretina intsony tao amin'ny vatany asy tehaka mafy be zany teny andala ny pasteur Riscanao a de nisy fananteny ndana miverina fa misy marary any Jesosy zany rehefa mahatonga le hoe iresahan Jesosy mihitsy ny olona ny vatana eno tsara le fanazavana ny fanahy sy ny nofo mantsy de mifanohatra izy roroa raha mbola omenao hanina foana zay tiany ny nofonao de mihena ny ara-panahinao zany mihitsy io ny vatana sy ny fanahy zany de ohatran'izany zay amenao hanina ihany ny mpandresy amin'izy anankiroa raha merimenao hanina loatra ny vatanao de normal raha io mahazo hery sy aina indrindra io fa ny olona mifady hanina de hoe tsy omeko izay tediaviny aloha ny nofoko fa ny fanahy indray no omena de vavaka sy fifadikanina le mifady hanina zany de manombo ny nofo amin'ny azo fijaliana tena hoe tsy omeko izay ilainy fa ny fanahy de le fanahy iny amin'izay a no miresaka amin'ny fanahy satria ny fanahy de samy fanahy no mifampiresaka Andriamanitra de fanahy zay mivavaka aminy tsy maintsy toizo tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana raha te ahitan'i Jesosy ianao iresahan'i Jesosy zany de tontolo ara-panahy io fanahy io resahana io raha vao ny fanahinao zany tsy mavita ianao mifady hanina mazoto mivavaka mazoto tena mitady an'Andriamanitra de tsy mifankahita ianao sy Jesosy
fa rehefa tena mazoto mitolona mbavaka ianao tena misy taona mifady ianina mihitsy dia eninao amin'izay ny fananao me misandratra. Nisy taona efa nanao herinandro mahery 7 andro fa teo amin'ny 2 andro 3 andro teo tena saika tena tsapako nalemy fa vonandingana 3 andro tena tsy natsiary noana tsony vatakio. Tena henoko za tsy miteny hoe manandrama an'izany sao dia sanatria misy maty dia hoe paster José nampanao an'izany fa io mila préparation be io mantsy préparena ny vatana amelohan'ny fifadikanana aloha dia mena calcium mena zavatra misy calcium dia misy préparation etrihana an'izany mbola azo ampianarana anareo zany. Fa raha ohatra hoe ray andro mety vitanao maraina letika masoandro ny tanjona akory tsy hoe hamono tena tsy zay fa hoe iresaka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy dia tena resaka tontolona spirituel io na mora naizako an'io indray moa zany anatra kongo fo taloha dia mora tamiko ny tontolo ara-panahy dia tsy olana amiko le mitrandraka ara-panahy hoe raha tamin'ny tany ary nahita devoly ahoana moa ataony tsy ahita an'Andriamanitra ho dia tena nitadiaviko eny tendrombohitra tena mifady anina 2-3 andro dia mitontolo ara-panahy fa tena eninao mihitsy raha iandro zay tena nisy feheniko mihitsy fanahaslasatra ohatra nanao an'izany na rary mafy mivadiko tamin'izay tena ohatra ny teny tamin'ny teny tsy fantatra ny everiko areo io tamin'ny hoe inona ary zany fa henoko nisy fahasamparana be misy tao anatiko tao na rary mafy mivadiko tamin'izay avy teraka dia tratran'izany pi zany ho tsy haiko le pi moa zany talora tamin'izay mbola nysory dia pi hafa ny fantatsay fa ny azy hafa mihitsy tratran'izany hony dia na rary mafy tena fa niolakolana io vadiko tao an-trano tena fa mikikirindrina tsy hitako tsony zay natao dia nampidiriko ty akanjo masiny ty nanomboka nitady an'Andriamanitra tamin'ny foko antomany mihitsy fady anina amin'izay aho zay Jesosy zay tsy manam-bola ampidirana eo amin'ny hôpitaly fa zay kosa manana anao tena nitolona tamin'Andriamanitra tamin'izany efa pasteur amin'io fa mbola tena sahirakirana kely zay ho Jesosy tsy manaika fenao ny antso zanakay voakely io izy nitaizan'io tsy mahavitana eo nitolona fa rehefa tena nitolona nandohalika tamin'Andriamanitra henoko nisy nafana be nidina avy any an-danitra ao amin'ny tranolahy eo rehefa nafana be amin'izay dia nanomboka ohatrany henoko nafana be tany anatiko tany dia rehefa nafana dia ohatrany hoe ohatrany nanao an'izany amin'izay ohatrany henoko mihevitrevitra io vatako ray manontolo io tonga dia nandroaka devoly aloha ny rafozako miala ny devoly dia saika hiteny hoe mijanona fa ozy izy le fanahy alao izy androaka fa zoan'izany satria ny olona rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra misy zavatra teneny dia roay devoly aloha fa sao dia mba fanaratsiny ao anatiny dia tena niteny tamiko mihitsy le fanahy hoe alao izy androaka fa zoan'izany dia tena navelako nandroaka dia rehefa tena afa-po dia ozy hoe afa-po amin'izay nareo petra amin'izay fa Andriamanitra ty ato anatiko ty rehefa tonga tao amin'izay le Andriamanitra niditra tao henoko nafana be io vatako io dia nisy fifaliana be zany zay tsy haiko mihitsy mitanisa azy amin'ny olona fa rehefa niditra io dia nanomboka ny teny ohatrany teny ohatran'izany le nataoko dia nanomboka ny ekohaka amin'izay ty lohako ty teo amin'ny tany tsy nahatraka ntsony nanomboka teo fa teo amin'ny lohako amin'izay teo amin'ny tany teo amin'ny elakelapeko teo dia niondrika teo amin'ny tany dia nanomboka ny deran'Andriamanitra fotsiny tena tsy nahay an'izany arasy tamin'io Jehovah Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka amin'ny teny zay tsy fantatro na teny iny zany mandrakitiny androany tsy miverina tamiko tsony zany tamin'ny teny zay mbola tsy haiko Jehovah Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra mpanjaka sy tompony tompo ianao le mipetraka ambony seza fiandrianana lanitra ny seza fiandriananao ny tany no fitoera tongotra ao tsy misy ny tahaka anao le Andriamanitra tsy natao tanana le izy hatramin'izay ka mbola ho mandrakizay le Jehovah tompony maro tompony fahefana rehetrarehetra nanavitra ny zanak'Israely Andriamanitra Abrahama sy Jakoba ary Davida le Jehovah Andriamanitra tompony fahefana rehetra voatongo teo daholo ny fiderana an'Andriamanitra saika ray manontolo vitany ray izay dia nisaotra fotsiny afaka manoratra nareo raha fetsifetsy amin'izany vita ny fiderana tamin'izay zany nampianarin'ny fanahy mivavaka vita ny fanandratana fiderana an'Andriamanitra zany dia nisaotra fotsiny misaotra anao Jehovah Andriamanitra ray ny amin'izao famindram-ponao zao misaotra anao ny amin'ireo zanako ireo misaotra anao ny amin'ny ty tokatra ny ipetrako ty misaotra anao anatsoanao mpitandrina misaotra anao ny amin'izao fananana zao misaotra anao ny amin'reto fanankonako reto misaotra anao ny amin'ny ty fisaorana fotsiny fisaorana io teny tsy fantatra mivava teneniko fa nisofiko mamadika azy teny malagasy satria tena ny teny hoe Jesosy raha tsy fantatro le teny teneniko dia hampangino ihany fa sao dia sanatria niteniteny foana zany dia nisokafan'Andriamanitra ireo sofiko hoe dia henoko amin'izay zay niteneniko tena fantatro amin'izay hoe fisaorana zany fisaorana zany tena amin'ny hafanapo mihitsy tsy haiko kozy amin'ny tanisa azy aminareo misaotra anao ny amin'ny reto rafozako reto misaotra anao ny amin'ny fananako misaotra anao fanatsoanao pasteur misaotra anao ny amin'ny fiangonana ny antsoanao dia ny FPVM zany misaotra anao ny amin'ny tarika ara-pananay dia nisaorako teo daholo tsy haiko firy minitra vita zay indro aho miankohaka eto anatrihanao tsy mendrika akory ano zanakao no antsoanao mpitandrina zany
tompo tsy mendrika dia henoko mihitsy le fanaona nitomany be amin'izay manoloana ny famindramponao Jesosy ny velominao na dia ratsy sy maditra araka ny tenao tsy avy antso mpanota tsy avy antso marina fa mpanota mba hibebaka eto anatrehanao ankehitriny tsana dia miandrandra mizany tavanao ary amindreo fo amiko mela amiko fa mavesatra loatra ianao tena henoko navesatra mihitsy io tena koa mavesatra amiko loatra ianao tompo raha mety fa tena tsy ho zakako tena henoko zany le fanao anatiko hoe tena mafana mirehitra be mihitsy zay miala amiko fa mpanota Jesosy tsy mendrika akory ianao rehefa tena tonga eo aminao Andriamanitra mahatsiaro fa tena mpanota ianao rahalahy tena tsy mendrika ianao rahalahy amin'io Andriamanitra io masina io Andriamanitra io fa tsika indraindray mitenteny foana an'Andriamanitra indraindray tsika tsy manaja an'Andriamanitra na ny fahadisoana ora ary dia fahadisoana zany eo anatrehan'Andriamanitra dia tena nibebaka fona Jesosy ny amin'ny mety hoe nandavako anao dia teo mibebaka rano ray fotsiny ndray tsy fantatro na firy minitra na firy minitra vita zay fibebahana dia nanao karazana présentation io tsy zany na mianatra io fa le fanahy mampianatra an'io za tompoko ny pasteur Karakotasim-bola Josie Alain Hyacinthe tia tonga eto anatrehanao io ny vadiko Razafy Arivo Leonida ny anarany ny antso azo mpiandry ianao Jesosy zay mivady promotion aina vao natsonao tamin'izany anarany zany ianao no nifidy anay araka ny teninao hoe tsy izay no mifidy anao fa ianao no mifidy anay tonga eto anatrehanao ny olona nividinao Jesosy tsy noho ny amin'ny anarako na ny amin'ny vadiko fa noho ny amin'ny anaranao masina sy mahery indrindra mbo amindreo fo are Jesosy fa raha mody io vadiko io tsy hitaizy reto zanako reto amindreo fo na dia noho ny amin'ny fiarahantsika nandritra n'izay fotoana izay ary na dia tsy noho ny amin'ny fiarahantsika ary fa noho ny amiko izay natsoinao mpitandrina na dia tsy noho ny amiko ary fa ny amin'ny Leonida vado na dia tsy noho ny amin'ny vadiko ary fa noho ny amin'izay ny anaranao masina zay tena voatongo taona noho ny amin'ny anaran'ny fiangonana na noho ny ady amin'ny pasteur Dadarindrena Toandro izay mba anisany nampianatra any na dia tsy ny amin'izany ary Jesosy fa noho ny amin'ny anaranao mahery ny anaranao masina dia nitomany be amin'izay amamindra fo amiko fa tsy mendrika ny gogogogo saika tapitra ny eko tamin'izany ranomaso zany tena henoko ny faharatsian'ny olona fa tena ratsy io nofika io nitomany alohako tsy samy traka fa mandady amin'io tany io fa ianao ka rehefa tonga Andriamanitra fa tsy mahatraka zany ianao ohatran'ny reny tsy ndrina tsy afa-mihetsika tena henoko navesatra miala amiko Andriamanitra fa mahavesatra loatra ny tananao tena tsy zakako nitomany ny mpanota tsy mahazaka ny tanan'Andriamanitra zany io tsy mahazaka ny fanatrehan'Andriamanitra zany tsika mpanota reto fa tena nibebaka tamin'ny fokiray zany vao tena mibebaka hatramin'izay sy ny mpiandro mibebaka fa mibebabebaka fa tsy tena nibebaka fa rano maso nisy farany tsy voatongo tsony fa dia fona tamin'ny fitarainana tsy hitononona tsony io vavaka io dia tsy fantatry nina zany zay conversation natao teo fa ohatry ny fahalalako azy niady varotra ho azy zany le fanahy tato anatiko angataka famindram-po amin'io Andriamanitra lehibe io fa raha tsy zany maty ny teny eo zany ny tena zava-nisy zany vita zany fibebahany zany vao nangataka Jesosy raha mbola mba ianao niantso ho mpitandrina tia tonga eto anatrehanao amindreo fo koa io vadiko io promotion aina vao io ianao koa nifidy ny antso io tena tonono loatra zany mihitsy anaran'ny feno raha ianina ny anaran'ny feno promotion zao io amindreo rehefa mitondra anarana tondra olona ambavaka olona dia tsy nisy olona anarany no entinao eo aminy fa ny anaran'ny feno mila ianarana mihitsy zany ny anaran'ny feno tonga dia tonononao ray manontolo vita zany zavatra rehetra zany nangataka amindreo fo io Jesosy fa efa tonga teto nisy mpitandrina maromaro tonga teto efa naneo fa ho alainao nisy Jesosy raha ho alainao io vadiko Jesosy mba miady varotra aminao satria tsy ho vitako zao azy zao iza indray nitaizana izy dimy kely mbo miangavy are Jesosy noho ny amin'ny anaranao fa tsy noho ny amin'ny anany noho ny amiko mba amindreo fo izay mianakavy kely tsy manana Jesosy na nitondranana eo ny amin'ny dokotera tsy manana ianao ny ananako tsy manana afa-tsy ianao tsy amelako anao dia nitomany ray tsy amelako anao Jesosy raha tsy tahinao dia henoko amin'izay kely Jakoba nitalao tamin'Andriamanitra ka io Jakoba nitalao io tena mitsongolo batita tena mandady tsy amelako anao Jesosy fa fantatro fa eto ianao raha tsy tahinao zay mianakavy raha tsy arovanao io vadiko sy tranonao io vadiko tsy amelako anao androany dia henoko ny gogogogo ny tao anatiko vita zay dia nare feo mihitsy fa tsy honohonina hoe nisy ny teny mandehana matory fa zany ho anasitrana ny vadinao ary mamela ny eloko rehetra fa nyteny an'izany hoe mamela ny elokao raha vao Andriamanitra ka ny teny hoe mamela ny elokao na ny vadinao ho avy izy zay vita zay traka avy ao maiko maivamaivana tsy mbola nahita fifaliana ohatran'izany hatramin'izay hoe tena henoko zany fiadanana io fiadanana tenenio ry havana tsy le fiadanako navelako anareo nareo sao miadana dia mamaly ny hoe miadana fa rehefa avy izy mivoaka hoe tany-tsainy daholo ny olona rehetrarehetra fa tena hafa tena henoko misy paix tena nananina misy bomba atomika mipoka ary za tena fa henoko mihitsy nazao ary maty tsy atahorako tsony henoko tena tafaray amin'Andriamanitra dia nitsangana dia niteny tamin'ny rafozam-baviko hoe ndana hony ianao matory dia mantsy ny rahavavina ndana hony nareo matory
fa Jesosy mihitsy no anasitrana an'io. De ozy mondra fosaka hoe de atao an'ity izy efa mikikirindriny ity efa mampatahotra andana matory fa Jesosy nefa anteny hoe matoriontsika fa izy am'izay nandray tana fa reraka loatra. Ena roziny ra fosaka koa lasa izy natory za natory tao anaty akanjo masina fa tsy nyray teo am'vato teo akaiky teo de natory tena nahita tory be sabo tany amin'ny 12 tamin'ny ray mifoa tamin'ny 10 maraina gaga be hoe oase fa maninona ho ianao no mifo maraina mantsy Ramatoa maninona anao no fo maraina manao dite sahady de zay kareraka nareo izy de anaovako dite ay sitranaka izy ataovy mafy ny tehaka ho an' Jesosy. De teo nahalalako hoe ay ny olombelona kaya rehefa tena miasa Andriamanitra de tsy takatry ny sainao de ianao ndray ny gaga hoe fa ngainao moa tsy marary nefa Andriamanitra nefa anteny hositraniko izy. Zany efa dokotera maromaro no tao aminay mpitandrina roa nefa nahita sy ny zana nahita efa mitsotro Ramatoa eo ambonina amin'ny latabatra efa maty. Fa Andriamanitra ny tompo teny farany amin'ny fiainantsika raha lafa tsy ny devolona ny tenin'ny olona fa rehefa Andriamanitra mene tsy maty io de tsy maty zany ianao. Raha mbola Andriamanitra no miteny aminao fa tsy maintsy tafita ianao tsy maintsy tavavoaka ianao. Aza ny tenin'ny olona no hitondrana ny fiainanao. Teneno eo akaikinao tsy ny tenin'ny olona fa ny tenin'Andriamanitra enona hoe ataovy mafy tsy ny tenin'ny olona fa ny tenin'Andriamanitra enona. Za zao mianatra an'izany mihitsy za miteny aminao zao tsy izay vavan'olona any ny ampiravoravo tanana amin'ny fiainana nizanizy fa raha mbola Andriamanitra no mifidy tsy lavo zany ary tsy midaraboko zany ary azoko antoka ny Andriamanitra zay vavavo. Azoko antoka ny Andriamanitra zay ivavahako mahavonjy aho natapahana raha ny tendako tsy hivadika nompo samby sy formation zany ary efa teniko aminareo tao tanànan-drano zany fa ny Andriamanitra mahavelona anay mianakavy fa zay tsy efa nangatana teo anaty Andriamanitra tsy hivady be rano mandrapikipo masonay tsy nanasitrana akory ny devoly na tsy amin'ny arena mihitsy koa ary tsy raharahiako zany fa fantatro fa Andriamanitra ny tompony arena fa tsisy fa manana arena mihoatra lovitra noho zany ny Andriamanitra ary am'izany ny ahita maso ny fahavalo de haiko hoe lehibe rangany Andriamanitra sy pasteur Josie Alain anaraka azy koa zahay. Ataovy mafy ary rehefa mitehaka ho an'i Jesosy. Lehibe ny Andriamanitra ary ataoko hirahira mihitsy zany hoe za kely fa ny Andriamanitra ngeza be alefa za kely fa ny Andriamanitra ngeza be tsy zay zavatra lazain'ny olona aminao akory marina fa zay lazain'Andriamanitra aminao ny tena marina fa raha Andriamanitra ny tsy nahafoy anao mbola misy fanantenana ianao fa mivelona mbola misy azo antenaina ozy ianao mbola misy fanantenana avy eny amiko oui mpitoro-tena laza fa ny velona mbola misy azo antenaina izy nefa maty tongeto izy fa matoa ianao mbola tongeto mbola maninona ianao zay mbola misy inona zany ny fiainanao fanantenana ny velona mbola misy azo antenaina tsy mbola narian'Andriamanitra zany ianao matona nitsaka ny tokoana ambaravarana io hoe Andriamanitra ny teny fa tsy misy mahay manantona raha tsy efa nitomin'ny ray ka matoa ianao tongeto de tsy ianao ny teo eto fa ny fanamasinao mifanamasina ao anatinao no ny batanao rehefa nanaiky ianao hoe manaiky ka matoa zany ny fanahy mbola ao anatinao fa tsy nalana tsy nilaviny ianao ny dikan'izany azonareo ve zany be dehibe ngeny te hivavaka fa tsy lasa tsony fa tratra ny fanahy be dehibe ao anatiny mazava amintsika zay dao tohizanariny mazava ve tompoko dahoary no nisikafako ny masoko dia hitako teo anoloako pasteur mifaly eo amin'ny tompo aho no nifaritranako ary misaotra azy no ny fiainako rehefa nahitsany fahagagana zany ny reniko sy reprète-à-po amiko dia niova vo avokoa izy rehetra sitrana rehefa sitrana le marary mafy efa nahin'ny fofopaty de sitrana de faly daholo ny ray aman-dreniny de vokatra zany fahasitranany iny ranabavy teo iny zany satria efa ny alainy efa tena maty no sitran'ny Jesosy de niova fo daholo ny ray tanàna tao amin'ny tanànany zareo ety andao ngeto jerentsika ny toy eny any dia amanjato ny olona nanokatra ny fony tamin'i Jesosy kalina tamin'ny filazantsara ny olona rehefa nahita fa manova fiainana zany ny ananitona azy ireo hatrany ny filazantsara rehefa hita fa ny ananitona ny olona ny filazantsara tamin'ny voalohany pasteur Risokano sy olona roso telo sy efatra fotsiny tao am-piangonana ry pasteur Rahalahy sy Iraka Rahalahy aza miraviravy tanana amin'ny isan'ny olona tonga ao am-piangonana amafisy mivavaka fa aza enjehana ny mivoaka ny olantsika zao tsy manamafy mivavaka tao fa mamely ny fiangonana hafa tsy vahaolana zany androany Jesosy miteny fa tsy vahaolana ny filazana hoe ratsy ny enianina tsy mamely retsy reny devoly reny zao ohatry ny teanao ianao ratsy ny eny hafa fa ny ena ihany ny tsara de tsy vahaolana Jesosy zany fa ny vahaolanao amin'ny Jesosy amafiso ny fifoazanao aminao de roainy devoly de mivavah fa rehefa sitrana ny olona tonga ho azy nge ny olona tonga ho azy ao am-piangonana tsy mila raha vao misy fiangonana mana ratsy ny fiangonana sasany raha vavy miaraka aminy de tsy fanamasina zay ny ao anatiny ao
fa tsy fanahany fahamarinana akory mifanaratsiana ny hafa fa rehefa ianao miasa sitrana tonga ny olona tanao manantona aiza hony zany sitrana ankely marary aiza lasa am'izay ny olona izahany zany marary zany fa olana ho an'le fiangonana milaza hoe tady ho fatifaty ny ato aminay amafiso ny asa pifoazana averina ina ny atao amafisina ny asa pifoazana fa tsy nitabataba ao am-piangonana akory ny amafisiny fa nanareo na ifandany zara na enina moa zany ifanasa vangy ao am-piangonana ary tsy mandroso zany io raha vao tsy ny asa pifoazana natao matanjaka tsara mihitsiny mangina ho azy ny devoly rehefa tonga Jesosy. Teraka fanivana lehibe ao amin'ny lafi-piainana samihafa zany. Mihoatra ny 20 ny fiangonana evangelika eo amin'ny tanàna ny Almolonga ankehitriny. Tanàna izay misy mponina 7 sy 1 lamonja nefa ny fiangonana de Salviaro izay misy ny pasteur Mariano Riscael dia misy seza 209 ao aminy. Nefa revo amin'izany 209 ny seza ao anatin'ny fiangonana io. Feno avokoa ary tsy mbola miditry indre mandeha fa eno nareo zany fiasa le olona roso telo kely nivavaka tao an-trano le mivavaka nitomany tao an-trano lasa firy le isan'izy teo 209 ny seza miditra indre mandeha zany zany ny secret ny tena fifoazany zany eno tsara zany fa ny fanatrehan'ny fanahy masina nefa dia tsy azo refesina amin'ny fitombon'ny fiangonana fotsiny ihany rehefa mitsangatsangana eny amin'ny toeram-pivarotana eny an-tanàna ohatra dia hita mibaribary ny fiatraikany eo amin'izay tsika eo zao le mahaliana be anareo ny fivavahana tsy mijanona ara-panahy fotsiny hoe mivavaka izay dia tahian'Andriamanitra ny fanahy non fa rehefa ambinina ny fanahiny olona ambinina hatramin'ny tenany fa jerevonareo amin'izay fa hitinareo eto tantara tsy miforonina fa manahoana kay Andriamanitra rehefa tena miasa amin'ny tanàna ray rehefa tena mibebaka ny olo eo amin'ny tanàna misy fiatraikany teny tanàna amin'izay ny fivavahany riskanao sy ny mponina rehetrarehetra panahy eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina nanjarina azo anaran-toerana ao anaty baiboly ro ara-besitrano raha magaga ny vahiny zany fomba fanehoana finoana zany pasteur Mariano dia tsy magaga ny amin'izany. Ahoana no afahanao milaza fa tianao Andriamanitra raha tsy isehonao zany tsy zany ve moa lazain'ny Paoly hoe tsy menatra ny filazantsara feno toeram-pivarotoka sy toy izany ny tanàna ny Almolonga taloha raha ny totaly 9 izy taloha dia 3 sisa tavela ataovy mafy kosa ny tehaka amin'izany e fiasan'Andriamanitra rery any zany firon'izy taloha le fivarotan-toka 9 tamin'ny fotoan'andro nio zany tsy haintsika mitsika miteny zao zany mety efa tsisy tsony fa tamin'io fotoan'andro nanaovana ny documentaire 3 sisa tsy mila mitabataba amin'ny fivarotan-toka eny hoe midinareo fa nareo misy devoly non atanjao fotsiny ny fifoazanao aminao dia mikatonao azy hatramin'ny doany io za mino sy mahatoky ndray andro any andrenareo fa ikatona ny doany eny amina eny avarabaratra eny amin'izany fotoan'andro zany angoronetany satana noho ny amin'i Jesosy sy amelantsika io e fanambinay mihitsy ny hoe ray andro any ny olona raha ho avy aty amin'ny tanàna misy atsika tsy reto lapa sy reto doany reto tsony atongavany aty fa hitady io izay zany FPVM mety atanàny zany fa mba hoany ko izahay sy ny ankonanay zany ny tediaviny zany e fanamby zany tsy rediredy zany fa fanamby apetrakainy mivavaka mandoliry anabavy azavarina mifanjinjaka amin'ny birao hoe do hivavaka roay ny devoly do hivavaka roay ny devoly fa devoly foana io hoe atsisy an'izany hoe ny devoly foana ave mena tsi fa any amin'ny mihitsy ny tsindray manontolo e alefaso any amin'ny daholo mihitsy dia reo mpitehana zany mantsika tsy devoly foana mena tsi fa izy mihitsy anefa any amin'ny daholo ny tsindretrarehetra izy mahatonga amin'ny fikoroto dia io kotrokotrohana lalandava zay mahatonga antsika ohatra ny anay zao larbi tonga dia manomboka amin'ny 7 parivandro tonga dia asa mpifoazana mandroka devoly fotsiny dia miala tapatapahana ny ozina fa tsisy olona hoe tapatazomina ozina zany amafisony any aminareo fa tsy hoe makany aminay indray any aminareo tairitairo ny pasteranareo tairitairo izy raha mbola varimbarina fa tokony isy asa mpifoazana ny fiangonana raha misy FPVM tsy misy asa mpifoazana larbi mampanotanitany teny zany maty zany fiangonana zany foazy amin'izay fa fotoan'andro ifoazana zao ny zavatra nisy tany Almolonga hatramin'ny 20 taona lasa zay dia niaina toy izany koa nisan'ny von'olona tamin'ny taona 470 dia nikatona ny fonjafarany tamin'ireo 4 nisy teo an-tanàna asy tehaka kosa zany e ataovy mafy ny tehaka ho an'i Jesosy ore olona tamin'izany fotoan'andro zany 4 ny fiangonana inona moa fonjy tany Almolonga io fa sao dia izy teny angano zany fa rehefa niasa ny fifoazana nandroka devoly miala amin'ny anaran'i Jesosy isaky ny farany herinandro
intelo isan-kerinandro nanomboka tsisy nangalatra tsony ny olona fa natahotra an'Andriamanitra, manomboka miena ny fangalarana. Zao tsika mebe mpamon'olona mpanendaka zao mantsy efa antsoantson'Andriamanitra zao efa Andriamanitra miasa zao abebaka atsika. Raha mbola tsy mibebaka am'izao mbola ratsy lavitra no iandry antsika ao aorianao. Fa raha zao no tonga saintsika aza miandry hoe ka ela nge pasteur vao hivavaka ny olona tsy problème amiko na ho am'zato taona ry izy vao hivavaka fitaiko aloha ny anany anjarako fa mino fa azy anjara keliko mety anova zavatra ihany ao aorianao de fitao koa ny anjaranao. Samy mamita ny anjarako tsy anjaranao ny anao tsy anjarako ary tsy fampijabaka anjara tsika. Fitao ny anjaranao maninona tsara hoe fitaiko ny anjarako atao hoana tsara fitaiko ny olona hira katolika zay hoe raisiko ny anjarako izorako ny lalako raisiko ny anjarako izorako ny tsofirantsara re atsangano tanana mpivahinty falavitra ny lalana ka mila nitsotranao any bonanity atsofirantsara jireny akaikinao hoe firantsara re mpivahinty falavitra ny anjalana ka mila nitsotranao anambonany anarery zao ana mo zany fa miantso aho nareo za mana hoe inzany fa miantso aho ny feon'ny fitiavana manohina ny fiainako ka tsy azoko antsira mahery vaika mantsy ka tsy azoko ampanginina ary tsy azoko ansirana ny feon'ny fitiavana maniraka ny zanan'io nanao arahina raisiko ny anjarako izorako ny lalako raisiko ny anjarako izorako ny lalako de reny rehefa manao an'izany iry zany ao an-trano za rery de ndandray amtomany foana raisiko Jesosy ny anjarako tsy problème amiko tsony ny tenin'ny olona manodidina fa zao za sianao no eto atoko sy anjarako de anisan'ny hira mahafinaritra reny fa za mo tao am'izay eglizy zay nisy ateo aloha fanatsony tompondray hoeto am'izao fiangonana izao ndao ary de lasa lapan'ny tanàna ho an'ny lehiben'ny polisy miambina ny fonja ny le fonja efatra lasa lapan'ny tanàna mahagaga zany tsy mila mampitombo fonja zany fa reo fonja eto Madagasikara reo raha mifotsika de ivadika lapan'ny tanàna reo ao aorianao ka reny any tsy afareny ho fambolena tena mahavokatra azafady raha misy fanjakana maheno tsy mirediredy manao an'izany. Teny aminay teny Ambojina nisy tanàna tena fanompontsampy mahatsiravina ny kisoa raha mandalo tsy hita fa ankehitriny tsy miteny fa tena mifotateraka fa efa maro amin'ny olona eny manomboka mifoa taloha tsy azo hitondrana tongolo tsiretrretra efa manomboka hitondrana ary ny vahoaka tao nahantra tamin'ny fa manomboka efa mba manomboka tafavoaka mba mivarotra amintsika ny tena ahita asa ny akamarony mahatonga mpino aminay lasa ny vitsy ary misy taona nahita asa daholo indray ry zareo de lasa tsy hita ny akamarony lasa izy nahita asa zay tandremo ny olona antsika malagasy koa reo voatahin'Andriamanitra de tsy hita tsony indray rehefa avy eo azonareo zay le olana na Andriamanitra ary mogaga ataoko ahoana ihany ary le malagasy ampahanitraina to mampalahelo mienary reny atao mivadika andray izy de marina nge le teny Davida moa zay le hoe aza atao dinona loatra fa manjary mangalatra ary aza atao voky loatra sao de matsipaka manadino ny anaranao de tsy hita ihany zany zay atao amintsika mila mahazaka arena aloha tsika raha te ho tahiny mazava fe zay de zay no tao ny almolonga de toizatsika ihany mbola ao tsara nareo ndao ary fotoana mahafinaritra tokoa zao tsy misy fonja tsony ve zany le tao tanàna marina zany satria tsy ilainareo ve satria tsy misy olona manana olana intsony sy tehaka kosa zany ohatra zany kiza aloha tena ozy nareo hoe mandamy fotoana misy raha ny tantaraiko koa de tsy mino ngamby ianareo hoe paster ty koa rehefa miresaka de manisira loatra aiza koa misy ray tanàna tsisy olan'izany tsony fa io zareo no miteny an'izany le olana resana tsy hoe tsisy olana ny tokantrano fa tsisy olona hoe mangalatra mamono olona tsony eo amin'le tanàna satria efa fifoazana daholo ny olona de lasa mifankaty be ry zareo
de lasa tsisy olona ntsony ao pontsy ty rangaty iny tao tamin'ny fotoana ary niasa tao amin'ny fonja tsisy olona katraina ntsony na avela mitanatana ary ny fonja tsisy miditra ntsony na mivoaka ao anatiny rehefa tsisy gadra ntsony ao anatin'le fonjy azonareo tsara le fivavahana kay ny tena manova tena tsy manova olona re olona ifampijaliana eny amponjy io a mamono olona nge hoe eny amponja tokony asiana fitombavaka efa misy an'izao de tokony amafisina fandroana devoly fa rehefa miconverti ny olona ray a fa miteny aminao fa mavita mihoatra n'ole olona taty am-piangonana reo jiolahy reo misy fanantenana tsy avy antso marina izy fa mpanota mba hibebaka dahoary eny na ny fambolena teny an-toerana aza dia velonaina indray nandritra ny taona maro dia nijaly noho ny famainany tany sy ny fomba ratsy tany fambolena ny manodidina ny tanàna ny Almolonga fa rehefa nitodika tamin'Andriamanitra ny mponina dia nahita fiovana lehibe hatrany amin'ny famokarana. Almolonga dia lasa tena namokatra tokoa ny tany any ka nanome legioma tsara indrindra nanjary nahazo vokatra hatramin'ny 3 tao anatin'ny taona ny mponina mivarotra ny vokatra ho an'ny Guatemala any atsimon'ny Meksika ary hatrany Salvador izy ireo. Talohan'ny fifahazam-panahy dia manondrana vokatra 4 ny camion isam-bolana ny mpamboly ankehitriny anefa dia mitondra vokatra mivoaka avao tanàna 9 isan-kerinandro ny asy tehaka mave koa zany e ohatra asy horakoraka kelo an' Jesosy hoe ore olona masonao io mahita saora tompoko amin'le famalina ore olona taloha izy 4 isam-bolana ny mamoaka vokatra Almolonga zao tsika miteny zao 9 isan-kerinandro 9 isan-kerinandro ny tany a raha vao misy ody de maty ary mahatonga ny tany mbary malagasy maty feno ody ao amin'io tany io na lany ny valala zay ampandrina satria ny devoliny ao na maty maina na kely mivokatra azo raha vao miala fotsiny ody ao anaty tambarina ao amin'ny tranony olona ray ozy ny teny dada Jesosy ny teny zany taminy tonga Jesosy miasa eo amin'le tany karaha kely ohatra ny teakikeliko ty ny karoty tamin'ny fotoanandro dia na ny vatapehako ary ankehitriny efa kely noho ny karoty ny Almolonga zany angely zava-misy zany e tena mahavarina ary tsy mila mampiasa zezika simika ireo tsonytsika fa reo ny tena mahafaty aingana amin'ny fotoanandro anasanareo a iantso ny aina jirobe tsika ingénieur ana agronome tena mba hatongava fa zatao hoe zany ve dia fa hatongavinareo ho ampianariny anareo fa maninona mahatonga antsika mora voan'ny cancer misy any anany dia ho azavainy aminareo mihitsy hoe ty misy tambary ray a misy zezika simika tonga dia tonga amin'ny valala podika daholo le tanimbary fa ty misy tsisy zezika simika fa tonga dia nandalo fotsiny mivalala fa tsy tiany mivalala satria le zezika simika zany a mamotika tany dia lasa maimbo ho tany io dia le izy maimbo iny mahatonga mivalala tonga eo tsetsatsetsatsyaritra zany teneniko aminareo zany ary mahatonga ny hoanana anareo a raha vao tehirizinao anaty frizidera na ao an-trano ray andro tonga dia maimbo be io rapitso produit simika be zany ao anatiny io ary efa niresaka tamin'ny radio tandremo fa nareny poulet de série eny ary teny aminay teny sabotsy a indrindra ny kisoa dia fanabeazanaizana nanontsindroman'ny olona nireny teny dia nisy taona tsy navoaka ntsony ny fanabeazanaizana fa dia eritreretinareo amin'izany ange fahotana mahafaty zany zavatra teneniko aminareo zany nge tena zava-dozy e tsika zany isika mihinana inona moa kisoa dia mihinana fanabeazanaizana mihinana azonareo tsara zany normal misy fiatraikany amin'ny inona amin'ny fahasalamana ka na zay lehilahy raha zany tratran'ny fanabeazanaizana automatika raha be nge zany e dia zany zavatra zany a mila fitandremana zany atao ve aloha zay mba azo ny tananao atao aloha anohanana ny fiangonantsika aloha zany a zay a dia aty amiko ny farany dahoary manohy ihany tsika aloha zany amin'ny Almolonga dia sady mitady fanatra aloha tsika fa efa maraparany tsika eo amin'ny tsisakadiny eo sisa dia mifarana ny fotoanatsika dahoary sady mitoy ihany tsika mpamokatra legioma ny Amerika i Almolonga laza zaridaina mpamokatra zao daina amin'ny vokatra voalaza anaty baiboly ny zaridaina ny Almolonga dia azo ampitaina mivokatra ao anatin'ny baiboly tena ohatran'izao tanàna tsy dia namokatra loatra Almolonga ohatry ny Madagasikara tamin'ny 2024 faraparany taona teo mihitsy Almolonga manomboka maina ny tanimbary mitretritra Andriamanitra efa miteny reny dia zao izy a efa ohatran'izao zavatra hitantsika izao jereo tsara mila mahita mihitsy ianao mba inonao jereo rokolao ny betrave ray ary tahaka izao ny abeny ka alao ajaniko eo mihitsy milanja rokolao ny betravy anankiray io masonao ny mahita sa tsy mahita raha tantaraina koa zany dia hoe tena mibabobo zany rokolao marina tsy mila hitovy amin'ny lohan'ilay ankizy lahy kely ny betravy anankiray
ray amin'io fotsiny dia ampy anareo telotelo mianaka na efa mianaka ohatrany betravy ray any almolonga tsisy produit simika tsisy ninina fa andriamanitra io ka mahay mandidiny tany hoe titiko ny tany amoaka fitahina tsiro ny tany sy ny androlanitra narotsako ho anareo zay ambolenao tonga dia mamokatra be fa tena naniry io zao ny betravy any almolonga ho an'izay tsy mbola nahita tena tsy mampino mihitsy mbola lehibe no sandroko mihitsy izy leranga le karoty ny amin'ny paster zany tsy tenenina tsy ny ohatra nisa zany fa indroa io tanao io ny karoty anankiray zao ny karoty ny almolonga tena tiranga ty ara to hoe tena miforforma tsara izy amin'io fa raha mety ny amin'ny paster nantanakoroara zany tambatreo mbola tsy karoty rainy any almolonga mahagaga ane zany mahagaga ane zany tena mahavarina mihitsy hoe marina mihitsy ke le ten'andriamanitra ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo dao tohizana fa marina zany fa tsy mandainga andriamanitra ty zao le mpivarotra legioma eto almolonga gaga tamin'ny avetin'ireo legioma sy ny tapamikaran'ny tanàna izay nahatratra 10,000 ny mpikaroka avy tany États-Unis jereo tsara gaga mpikarika tany États-Unis ahoana ary ny reto almolonga reto fa 10,000 ny fiakaran'ny tapa avokara 10,000 fa tsy 100,000 de ianao ve de ampiteny-dratsy an'andriamanitra ka ilaza hoe Jesosy mihitsy nampahantra amin'ny Madagasikara de ilaza ve ianao hoe ianao nanompo an' Jesosy de mbola mahantratra amin'izao de hoe Jesosy no natonga an'io jereo raha lafa sao misy fiainam-panompona tsy mandeha amin'ny loniny ao tena misy fiainam-panompona tena nazo milalao fahotana tsy miteny aho hoe tsy maintsy miliardera tsy zay le resaka fa tena marina ny ten'andriamanitra ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy tena misy fasa raha mitovy amin'ny jetilisa ihany de tsisy tiako ny vavahana fa tena hitanao mihitsy hoe marina kay ny teny hoe na de matory eny am-pandriana ary malalako de omen'andriamanitra azy foana ny anina sahaza ho azy tena mandrotsaka fitahina andriamanitra tsy milaza ndray zany andana matory fontsika isan'andro fa tiany olazaina amin'izany hoe misy toana zao nampatorianareo ny asanareo zao makaty zao zany fa raha tena matoky ianareo de raha nisy mivarotra tany rehefa tonga nareo rehefa avena rapitso de avarotra lavitra be lavitra ny le mivarotra androany zao nareo satria nareo teto ny tady anisy tady an'andriamanitra zay azadiny ny fitahiany Jehova no mampanankarena tsy azo ny fisasarana ampina izany oabolana ianao no mitady ny toyana reo izy de voir à la maison zao le vokatra mba mantatra ianao tsara eo aloha mangina kely tsika tonga tany almolonga ny amerikana ny zareo manam-pahaizana ory almolonga inona ny tena mahatonga mivokatra nareo tena mamokatra 10,000 de eno tsara le navaliny eno tsara le navaliny fa mahafinaritra be anahy fa tsy arak'izay ny everina nefa ny valiteny azony ny faindrena sy ny tolotsaina avy amin'andriamanitra ho an'ny mpambolina azony vokatra tsara mihoatra ny fikaroana siantifika ary tsy mitsahatra ny manome vonina ahoana hony tanao raha tonga tany amin'ny almolonga zany ny manam-pahaizana amerikana tsy manao ohatra n'le antsika hoe ary nareo zany tahin'andriamanitra aizako hoe tahina aizako hoe mba tahina kely mba sedra mety azafady misy samy te mihitsy hoe sanjila ngeny anay ty na ohatran'izao misy tena manao an'izany mihitsy nge mbo sendra mbo nitahina ohatrany hoe tsika za zao raha misy miteny anao zany paster ohatra mahay mitory be de aizako hoe mbo mahay kely eny tsy azo atao manambany zavatra ohatran'izany azonareo rehefa misy milaza soanao ianao ty tena mahay asa tanana de zao foana teneny hoe saotra raha laha voninahitra ho an'i Jesosy rery any amin'izany fa aza atao hoe aizako hoe se asa tanana kely tsy maka izy io tezitra aminao Andriamanitra ozy Andriamanitra hoe tsy maka izy io nefa zany na mihainao an'io ary mba tsara zany fiaranareo zany aiza tomobila kely tsy maka izy io akory hoe soron'Andriamanitra io manomboka eo Andriamanitra te mba ame voninahitra ny anarany aminao ianao indray no manala baraka azy amin'ny teninao de ina ny anara zany manosy teny zany maninona hoe zany raha misy milaza zany hoe mandroso be zany fiangonanareo zany de aza te aizako hoe mbo mandrosindroso kely mba sambasamba nandroso kely angambany izy tsy fiteny fa voninahitra ho an'i Jesosy fa Jesosy ny tena miasa ao azonareo am'izay le izy zany hoe le voninahitra menanao zany de amenao averinao amin'Andriamanitra azontsika fe zany resany zany raha misy miteny ary ianao ty mahay de aza te aizako hoe jadondrodondrona kely tiako ve de mahay tsy mety manosy tena fa atao hoe voninahitra ho an'i Jesosy ahoana tsara ny atao voninahitra ary nareo zany nge fa tena tavavoaka mihitsy amin'ny fiainany ary mety zany tsenanareo zany
Da ahoana koa rehefa miaraba, inona ny vaovao, inona maresaka e? Ahoana tsara? Fa tsy hoe zao ihany kely dia tsy hitan'ny olona tsy mitotona tsy misavona ohatran'ny baolina nony. Misy tena misy olona miteniteny foana mihitsy ane. Fomba antsika mantsy le manambany tena fa tsy manetry tena. Ny antsika zany ateo manambany tena dia milazalaza zavatra negativa ohatr' izany hoe aiza koa izay mahay eo fa mba sendra mba nahay tamin'ny tsisy an'izany. Fa voninahitra ho an'i Jesosy fa izy napay. Ka voninahitra ho an'i Jesosy no nomeny zareo hoe tolotsain'ny fany masina io ry Amerikanina nampatonga ny tanana anay ohatran'izao fa tsy hoe zay ny tena nahay fa Jesosy nanolotsaina anay dia lasa mahay zay. Fa tsy aiza koa e vokatra kely tsy maka izy ireo ve ry Amerikanina? Tsy izany. Mazava sa tsy mazava e? Zany hoe mila ianarana daholo fa mandray mahatezitra Andriamanitra teny foana ny dika zany. Io jerenareo io betrave io sa inona io zao? Poirot, jerenge le poirot fa mitovy amin'ny rangahy. Mpamboly zao satria izy ny manome ny vokatra be dia be. Taloha dia roa volana zay vao vokatra ny radia, fa atramina mangin'Andriamanitra ny tanàna dia 40 andro monja dia miakatra ny vokatra. Ary matetika aza dia 520 andro monja dia eno nareo amin'izany inge. Taloha roa volana vao vokatra ny radia, fa atramina mangin'Andriamanitra ny Almolonga 40 jours na 20 jours monja dia lehibe ny radia any Almolonga. Ha! Zao ny secret kely ambarako aminao Andriamanitra mpiady mahery ny anarany. Tena voninahitra Andriamanitra mihitsy ny maneho amin'ny olona hoe za tena miasa. Ary fafinaretan'Andriamanitra ny maneho anatrihan'ny fahavalo fa nitahiny ianao. Tena fifalian'Andriamanitra maneho amin'ny Satana hoe jerevinao Joba mpanompoko. Jerenao Joba mpanompoko. Fifalian'Andriamanitra zany. Fa tsy fifalian'Andriamanitra mahita hoe jerenao nke ty mahantra kely mpanompoko ty ndry nampahantraiko izy andray. Dia fifaliana ho anareo ve ohatran'izany hoe iny zanako iny mahantra 4 fifaliana ho anareo ve manan-janaka? Tena mirehare mihitsy fa zanako zao le 4 analakely iny tena mirehare amin'izany mihitsy fifalianareo ve zany? Dia nareo ve mieritreritra hoe fifalian'Andriamanitra mahitanao ory ohatrano isan'andro hoe tena faly mihitsy ny Andriamanitra hoe mahitanay mivady miady lava, mahitanay tsy manan-kango. Tena milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy atao tanànan-drano Andriamanitra namangy an'ity fiangonana nangana an'ity fiangonana, fa tena fahorian'Andriamanitra ny mahitanao ory ohatrano. Fa ny fifalianao azy androany raha mivoaka eo dia mba ho tahiny koa ianao. Raha manaiky ianao raha manaiky ianao. Tsy mirehareha raha miteny izany mba fifalian'Andriamanitra mahita mitangina Mercedes hitan'ny olona hoe hafa mihitsy ny pastera rehefa tena nanompo anahy. Lazany aminao tena tsy mirehareha zany. Misy olona moa laza hoe anao ty pastera mirehareha fa inao irehareha amin'ny fantrana ve aho hoe hatramin'ny nampokan'Andriamanitra dia Scooby-Doo foana nanaovanay dia école rovitra foana zay tena mahantra. Fa nahoana rehefa nitahiny tsy mbilaza amin'olona hoe tena Andriamanitra nanome anay izay nilainy, fa tena fifalian'Andriamanitra mahita hoe hitanao mba raha te hibebaka zao rehefa tena manompo anahy. Fifaliana ho azy ny mahitanao ambinina ny fiainana. Ka manomboka izao hovay le fomba fijery sy le fomba famindra, tsy le mahalala ny Jesosy fa le tena mandray izay rehetra nandray azy dia menehery ho tonga zanak'Andriamanitra. Maraparantsika zao ny radiany zao. Tanao mihitsy miara-dalana ny finoan'ny olona sy ny fahatsarahan'ny famokaran-tany. Rehefa nanomboka an'inona ny Jesosy tompony sy mpamonjy azy ny olona dia ny tombony araka tamin'izay koa ny vokatra. Rehefa nivahany fa doran'ny olona dia nanomboka ny asa izy ireo, ary satria ny asa izy ireo dia ny tombony vokatra. Ny asa tsara kokoa ny tany izy ireo ka lasa nabetsaka kokoa hatrany ny vokatra. Voalohany mpamboly eo ny hatrany avokoa ny ofan'ny kamion, ary ravahany izy ireo teny ny soratra masina izany. Tena mahafinaritra zao ny vokatry ny filazantsara izay manova ny fiarahamonina. Nandositra ihany koa ny fanompotsapy sy ny finonom-poana ka olona tia sy mahery mankalaza an'Andriamanitra sisy no hita. Lasa mahatoky amin'ny asa ataony ny olona, ny tsy finoana zatra fahiny dia ny soa no fanehoana tsotra ny fahatokisana an'Andriamanitra. Misy fiangonana protestanta roapolo tena mavitrika sy mijoro ary mandray anjara feno amin'ny fiderana, fiankovana, vavaka fanafana zatra maro samihafa ihany koa ao. Na eo aza ny fahombiazan'ny roapino ao Almolonga dia tsy mieritreritra ny ravitanana ry zareo. Maro no mifadianina in-telo isan-kerinandro ka mandroaka ny herin'ny aizina amin'ny vavaka. In-telo isan-kerinandro ny olona Almolonga no mivavaka ary mandroaka ny fanaratsy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy fahantrano. Levina amin'ny anaran'i Jesosy. Tokony ampitomboana ny PTA-na vavaka ny ampiangonana sy ny fifadikanana. Tsy resa be no ampitomboana any ahoana ny ahavitana fiangonana vola be ary zao tombo lahy tombo vavy tombo zao. Fa tena aleo mihitsy ampitomboana ny vavaka.
tena mandoalika tsaroko efa nijoroko vavimbelona marana anazy fa tapitra ny lery tena nisy tany vidiana zay teny Mbomanga 40 millions vidiny sa 50 millions tena rehefa tsy nahita aiza no ahitantsika an'izany re olana anao varitra biena ohatriny aritsika tena manga ny fanany teny hoe pasteur ozy izy le mpiandro doany niova fola sa mpiandro eo zay ianao ny pasteur aza miasa saina amin'izany fandana mivavaka tendrombohatra zay intelo nandeha aloha ndray mandeha volana ray nandeha volana faharoa nandeha volana fahatelo vita ny vavaka tendrombohatra nataonay tena avy ny talao tamin'Andriamanitra tonga tao an-trano zay mipetraka ohatr'izao ny telefona vao veloma nisy ny antso hoe pasteur fa ianao tsy azo telefona mihitsy fa ahoana zay ray aman-dreny zaho iny nandefa 70 millions anareo any ambanivohatra zany olona avy any an-dafy tamin'le tany teny an'le nisy anataloha moa zany fa zao ndray mantsy efa toerana vaovao misy afa le tany sao de gaginareo vao aiza ndray ny tanareo fa le tany amin'le fiangonana teo aloha no etiko fa zao ndray moa zao dingana vaovao de fa hitanay le paikady de hoentina eny mivavaka io fa kay rehefa mivavaka ianao de manetsika olona Andriamanitra any akaikikaiky any azonao am'izay le secret mivavaka ny vavaka manova zavatra alao farana ny tifa tapitra ny fotoana fitorina filazantsara raha mankalaza ny fetin'ny maty ny tanàna manodidina kalaza ny fetin'ny maty manodidina kosa miara mirohatra zao ny fetin'ny maty fa ny Almolonga zao ny ataony eny amin'ny arabe mivavaka zao ny olona any zao marovinany analakely ny fianao ohatran'izao hoe reny reo ny tena miova ray tanàna miova mianga tamin'ireo pasteur kely anankiray ny ben'ny tanàna izay kristianina dia nandray vahoaka miisa 10 arivo sy ray alina teo amin'ny kianja malalaky ny tsena nivavaka ry zareo mba hitohizan'ny fiparihan'ny filazantsara eo aminy sy maneran-tany taky ny fahamasinany sy ny fanoetena metateraka zany mivavaka sy ny fivadikana no mitarika fandresena teo amin'ny fanapahana ny herimaizina tsy hoe nisy fiomanana teolojika manokana rahanay fa nitoraka tamin'ny tompo fotsiny zay nataonay ataoko fa rehefa miteny hoe fivana anivon'ny fiarahamonina isika dia maro ny manana ady anaty amin'ny tsy finoana marina ve fa tena mahery sy matanjaka tokoa ilay Andriamanitra ny filazantsara ka afaka hanana fiantraikany lehibe ao fanovana ny fiarahamonina mampianatra antsika ny tanànan'ny Almolonga fa marina zany tanàna iray feno manina hoe zany viso toka tokantrano rava taloha i Almolonga ary ankehitriny dia voaova tanteraka tena fanoharana mipetraka tsara zany mampiseho fa raha ain'Andriamanitra ataony manatanteraka izany tao Almolonga dia natao koa zany ny farahabonina misy ahy nanandrotranay Andriamanitra ary tokony miararotsony zao fotoana zao taranaka voafidin'Andriamanitra tiany mampiasaina amin'ny fanovana izay tsy eto amin'ny tanànana ihany fa maneran'izao tontolo izao koa tena fampisehoana mampitolagaga tokony ho hitanao zao dia nivokatry ny filazantsara satria tena afaka ho hitan'ny masonao tokoa zany ary zay no irentsika ho amin'ny fiarahamonitsika ho an'ny tanànantsika sotra tokotehaka ho an'i Jesosy sotra ny Jesosy sangana hivavaka marantsika misaotranao zary ayo fatsy na feny nao anayo zay tena sitrakao toko mba azoana ny andohalika izay afaka mandohalika ay bebaka eo anatrian'Andriamanitra vavakatsika samy mibebaka ny Jesosy ohatrany hoe mangetaheta ambony lakana fotsiny zay Jesosy mahita ny tantarany Almolonga ny mandohalika eto anatrianao Jesosy amin'izao arivariva ny an'izao mahazo ao manitra ny Madagasikara ohatrany Almolonga fahiny zay Jesosy fisotro ny tena manjaka mampalahelo taranaka rehefa mamo dada mody ao an-trano dia sady mamono dada ao an-trano ao tsy mampidibola pedapeno mitomany amin'izany Jesosy tsy tanay tsony zay hidivana fahantrana dia ny ankonana eny lasa hidivanay be dehibe ny fahoriana Jesosy manerana an'izao Madagasikara izao tena hoe mihinam-bovoka Madagasikara naneo anay fanantenany ianao teto androany ny amin'ny tantarany Almolonga ary mino fa raha ianao natao tamin'ny Almolonga zany hainao atao aminay mandohalika eto anatrianao Jesosy tena mifona aminao amifona iray manontolo ny amin'ny fahadalanay ny ditranay fanompotsapinay ny mahatonga anay mahantra Jesosy ary raha mba mivavaka koa zay dia
manenjika ny fiangonana hafa ny tena spesialite anay indraindray, na koa mifanenjika atao mpiangonana ohatra ny lasa toerana mahasositra zany ndraindray ny fiangonana, satria ohatrany ao ny tena mifanenjika Jesosy ny dekona, mifanenjika ny samy mpiandra, fiteolohany daholona samy pasteur sy ny hiraka, mampalahelo anao zany. Tsy zany inkeny nampianarinao Jesosy, fa tena ibebaka dia hivavaka ho an'izao Madagasikara izao. Tsy fanaratsy ampitoerana eto fa ny anjarako ato tsy ho anjaran'ny hafa mihitsy zany. Samy mita ny anjaranay zahay Jesosy. Nampianatra anay ianao ny antantarany any Molonga, tena mahantra ny Madagasikara Jesosy. Masonay ny mahita an'izany mihinana raketa izany, efa mihinana rano maloto hatrany atsimo tany efa hitany maso. Mandona ny fo mieritreritra an'izany Jesosy, mampahory na zao fanjakan'ny aiziny eto Madagasikara zao ary mamely ny asandalo. Maro koa ny efa maty Jesosy eo, ary hitanao fa misy olona maro koa matina mosavy, tokatrano rava amin'ny asana mosavy Jesosy. Ringana ngeny malagasy amin'ny tsy fahalalànay, zany tompony andolianay eto anatrehanao androany, tena hifonana Jesosy, hifonana ninina nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Lany andro zay mifanenjika sy mifanaratsy Jesosy, fa androany hiverina aminao zay. Ao anatin'ny tokantranonay io lany andro miady mivady, enao mihitsy ny tena diso atao trano ato enao mihitsy ny nahatonga an'io, fa vitsy ny tena resy lahatra iova manomboka androany hoe no ny amiko anieny mahatonga ny tokantranoko mikorotany, za mihitsy ny tsy manaiky amboarina, ka raha no ny amiko ny mahatonga an'izany indro amandohalika eto anatrehanao. Mova tsy altaranao eto taninanandrano, mova tsy masonao miondrika eto amin'ity toeran'ity Jesosy, dia mitalao eto anatrehanao famindram-po Jesosy, raha mba misy azo atao ihany ny amin'ity Madagasikara mahatra Jesosy. Famono ampitoerana eto zay Jesosy, hifampinana manteto ny hafaranay, ary efa hitany masonao zany, renao ny fikikika amponina rehetra tahaka ny tamin'ny tany zanak'Israely hoe mamindra fo aminay, fa mahantra ane zay Jesosy, tena mahantra Madagasikara. Tena mba miantso anao zay Jesosy, tsarovy araka ny habean'ny famindram-ponao, araka ny netsonao an'ity Madagasikara ity. Kristy ho an'ny Madagasikara ho le mpanjaka ray izay, ary Madagasikara ho an'ny Kristy. Movatsy efatra amin'ny razambe anay nefa nanolotra anao ho an'ny Madagasikara, ary nanolotra Madagasikara eo ampelantananao, ko raha mba sitraka ao mba tsarovy zay ankehitriny. Reto ary zay mandohalika eto anatrenao fonana ninina zavatra nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Misy aminay tongeto reto miatrika ady mafy any an-trano any, misy aminay any tokantrano any miatrika ady mafy Jesosy, tsy mahitahita rainana intsony mavesatra ny trosa Jesosy. Ny aretina mamely anay hatrany atapindoka hatrany apaladianay, tsy hitanay intsony zay lalakombany. Lasa zary latsa hoe fa aiza moa ny Andriamanitra reo hoe anga tsy mahavonjy le Andriamanitra reo hoe, dia lasa mahazo tsiny, mahazo teny ratsy hatramin'ny mpitarika anay ary. Zany ange Jesosy, zay ny manao ny tsy mety hatramin'ny ray aman-dre mpitarika anay pasteur Randrena Toandro ary ny voatenin'olona ratsy. Zany rehetrarehetra zany mianjady eto. Ko raha mety ianao androany zoma mandohalika eto anatrehanao, nioaka ny lohanay Jesosy amin'ireo fo ny amin'izany Jesosy ny fifanaratsiana ao ihany koa Jesosy ny alahelo, mahalahelo anie zay indraindray rehefa misy manenjika ihany koa dia hifonany eo anatrehanao zany alahelonay zany, ary loharanay eto anatrehanao. Mamindra fo amin'izao vahoaka tonga eto an-taninanandrano zao ianao androany, ninina fahotany Jesosy, raha mba miaiky ny fahotany marina izy ka miaiky fa tsy hanota intsony, dia mino fa hamindra fo aminy ianao. Tenenao amin'i Jesosy raha laza fahotanao, ranomasonao dia teneno aminy. Za Jesosy variana mijery Facebook, variana mijery film mamofady, mamindra fo amiko hoe androany. Za Jesosy ny zavatra ny teneny vavako, feno fosafosa, feno teny ratsy ny vavako, fraiza ny vavako zany. Samy mibebaka tonony amin'i Jesosy fa eto ange Jesosy androany, androany izy miteny aminao fa tsy avy antsony marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ary raha ny tokantrano any ianao mahita an'izao fotoana izao deba amin'i Jesosy, mbola misy fanantenantsika, mbola misy azo antenainy Madagasikara, mbola misy fanantenana ny fiainanao. Dradradradra tahaka an'le jamba hoe mamindra fo amiko Jesosy, mamelany heliko fa mpanota tsy mendrika, aza manamary tena rahalahy fa tsisy nanao ny marintsika na iray ary fa alao mibebaka sy mifona eo anatrehan'Andriamanitra. Mamindra fo aminay Jesosy ny amin'izay rehetrarehetra nataonay, na ny raisiny io tanana io araka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao,
tanana mpandatsadrany io Jesosy tsy mendrika eo anaty anao tongotray malaky miazakazaka mifosa olona io rehefa andeha hifosy io malaky io rehefa andeha hitrosy io malaky io rehefa andeha hanao ratsy mandatsadra malaky ny tongotray fa rehefa hivavaka Jesosy malaina ny tongotray zay le tara lava foana ao am-piangonana zay le tara lava Jesosy raha ilahatra eny avatsitsinjo natosika voalohany zay eny amin'ny fokotany eny fa rehefa andeha aty am-piangonana zay ko ny farany ohatrany hoe lehibe ny vola noho ianao Jesosy ka mampalahelo anao zany ny fona ny eto anatry anao mamindra fo aminay fa ndraindray zay mety manao ny sandrinay ho Andriamanitra ary eo ny vahoaka anao Jesosy hoentiny eto anatry anao androany na ny any tokantrano any zany na ny mijery Facebook any zany Jesosy amindreo fo reo araka ny ampian'ny famindram-ponao sy noho ny aminay fa noho ny aminao Jesosy dia mba amindreo fo zay fantatray fa fahefanao manokatra ny ranomasina mena Jesosy fantatray fa fahefanao ny mandrodana ny mandan'ny Jeriko fahefanao avokoa zany manangana ny maty anepasana fahefanao zany Jesosy androany zay mangataka famindram-poa eto anatry anao mamindra fo amiko samy miteny amin'ny Jesosy mamindra fo amiko Jesosy Kristy teneny mitsy mamindra fo amiko Jesosy androany ny amin'izay fahotana vitako teo anatry anao aza manamary tena rahalahy fa tsy reo amin'ny tena mpanota Jesosy tsy mendrika akory na dia ny anonona ny anaranao ary mpijangajanga ny zay Jesosy ratsy ny ao anatin'ny lohanay vola foana ny ao andohanay na dia hanompo anao raha mbola mitako vola ihany zay voninahitra koa ny ao andohanay ao na dia manompo ary dia maty mboninahitra Jesosy ohatrany tsy mety aminay rehefa tsy indraindrain'ny olona zay zany inge mampalahelo anao zany Jesosy any ny afaranay ka mifanaratsy ampitoerany zay ohatrany te ilaza hoe zany tena mahay fa ny hafa tsy mahay ninninina zany inge ny tena tianay atongavana amin'ny teninay ary mampalahelo anao zany satria tsy miady tsara zay fa lahozanay miady sam'izay ihany ko dia androany izanaiza Jesosy niza mandoalika ka mibebaka eo anatry anao ny fiangonana miady lava ny dekonina mifanaratsy ny mpiandro mifanaratsy hatramin'ny mpitandrina mifanaratsy amindreo fo zany androany araka ny ampian'ny famindram-ponao tena iova amin'izay ny tantara Jesosy raha mba mety ianao mba hanao tahaka ny Estery zay Jesosy vady aniny eo anatry anao hitady ny tavanao Jesosy eo renay amin'ny raha teo fa misy fifadikaniny eny rehetra eny misy vavaka tendrombohatra efa karakarainy eny reny fotoana reny hiazakazaka ao amin'ireny zay hitady anao ary tsy hamelanay fa ataonay tahaka ny Jakoba ihany koa Jesosy tsy hamelako raha tsy tahinao zay sy nyankonanay Jesosy mahantra ane zay indraindray Jesosy mezany jetylisy maharary any fo Jesosy marina le teny sika solafaka ny tongotro na hitany ratsy fanambinina nazarany nandray tady solafaka mahita hoe nahoana ary misy menao fiara katikaty reny jetilisa tsy manompo reny zay nefa mety ny moto iny noentina hatramin'izay na mety ity foana dia nandray Jesosy ohatra nitady amin'ny metsiny ianao zany na ny sakafo hohanina dia amindreo fo Jesosy fa misy toana marary ny fo misy toana tena malahelo Jesosy noho ny fanaratsiana ataon'ny olona dia marary inge ny fo ndraindray Jesosy marary ny fo any anaty any nandray mety tsy miteny mivava mety mitsika any molotra fa any anatin'ny fo any misy alahelo any nandray Jesosy marary any rehefa mba enjehana Jesosy tsy zakanay inge zany ndraindray ianao nazakany zany kapoha fa zay ndraindray mila tsy ahazaka Jesosy mila horeraka ihany ny fonay any atokantrano any ianao nahitan'izany nandray ary lasa manatitra ranomaso fotsiny eo anatry anao sisa tsy mahavavaka tsy ny molotray noho ny amin'ny alahelonay noho ny amin'ny fahantrana zay anananay nandray rehefa masika loatra ny vady eo an-trano nandray rehefa miatrikady amin'ny zanaka zay te hamono ange zay ndraindray tena te hanangatana no vonoko ty valeo mihitsy fa ianao ny tsy mamela Jesosy hoe tsy mitolona amin'ny famandraha ho ianao fa marary inge aloha zay dia zany nitolokona eto anatry anao hoe amindreo fo zay mba tsy haninditra ny tananay amelo amin'ny fahavalonay zay fa mba ianao mihitsy hiasa araky ny fombanao Jesosy amindreo fo satria misy fahadisoanay koa amin'ireny tena maro ny fahadisoanay satria zay tsy mahay mandray andraikitra Jesosy miandry ny hafa foana mametsiny ny mpitondra fanjakana ary ny ataonay mametsiny ny mpanohatra foana ny ataonay mametsiny ny olokafo zay fa tsy hitanay koa ny fahadisoanay fa androany tena miaika eto anatry anao fampanoty zay Jesosy tsy te hoditsony zay amin'ny alahelo miala eto zany mba fangatahanay Jesosy
mba hisaveto ny alahelonay androany dia hoentina eto anatrehanao araky ny teninao Jesosy hoe mankanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatra etana io ara Jesosy ny eta mavesatra iretraretra hoentina eto anatrehanao androany samy amin'izay ary ianareo manonona ny etanareo anatrehan Jesosy tonony amin'ny adinao androany amin'ity zoma fanavozany ity tenenao amin'i Jesosy ny anaran'le vadinao raha io ny tianao kasihan Jesosy tonony ny anaran'ny feno androany tonony raha le patroanao mba tianao kasihan Jesosy tonony androany ianao manonona izany Jesosy hoe tia ny adiko hoe Jesosy hoentiko eto anatrehanao mba hiasao Jesosy kasio Jesosy reny ankohonanay reny kasio le patron anay kasio inko le mpiara-miasa aminay kasio Jesosy ampitondra fanjakana rehetra mety manao ny tsirariny ary kasio zany araky ny abean'ny famindramponao fa raha miasa ianao tsisy mahasakany zany hoe ry Jesosy Kristy zanak Davido ianao hiasa mahery eto Madagasikara miantso ny anaranao androany fa fantatry fa anarana mahery ny anaranao ianao le Jesosy Kristy zanak Davido le zanak'Andriamanitra manova ny zavatra rehetra ankehitriny efa mipetraka eo amin'ny seza fiandriananao ianao miondrika mijery anay miantso ny anaranao fa tsy misy anarana mahavonjy afa-tsy ny anaranao tokana irery ihany dia mba anao antsoantso n'ilay jamba ihany koa zay mba ho ampahiratinao masonay manomboka androany ahiratra ahita ny fahavalonay ahiratra ahita mihitsy zay hoe tia ny tena fahavalo fa tsy ny namanay tsy reny fa io devoly satana io ny tena fahavalonay ko dia amindreo fory mamindra fo amiko mamindra fo amin'ny vadiko sy ny zanako mamindra fo amin'izao fiangonana zao mamindra fo amin'ny FPVM rehetra ianao mamindra fo amin'ireo fiangonana rahavavy rehetra Jesosy na iza anarany ka mba miantso ny anaranao izy misaotra indrindra Jesosy misaotra Jesosy mino zay fa mpamindra fo ianao fa ny devoly miapangana ifoana ny ataony raha dia voavela heloko ary zay dia ampangainy satana foany zay fa zay tsy anaiky Jesosy amin'izao sisy zao araky ny tantara teo amin'ny alimolonga teo fa rehefa tena njoro ny fifoazana nandrava ny asan'ny devoly nirodany zany ka ndreto ary zay araka hitsangana amin'izay zay rehetrarehetra iaraka androdana an'izany fanjakany devoly satana zay mamotika ny fiainanay amin'ity Madagasikara sy ao amin'ny tokantranay tsiraray avy eo araky ny teny hoe toery ny devoly dia andositra nareo ary zay mino ny asa ataoko ny ataony ny tananay ho atsanganay Jesosy andrava ny asa devoly satana amin'ny fiainanay mantolo ny tsatroka sy ny blokazy rehetrarehetra nozona rehetrarehetra mihina Jesosy fa manapamosavy rehetrarehetra amin'ny tenanay mihitsy aloha dia ho anay zany ho amin'ny anarany Jesosy eny vatanay eny mikibonay voakanina sy ny rodisy mifandika anarany Jesosy avana zavatra levony zany levony any atokantrano samy mitodika any an-trano samy mitodika any an-tranony amin'izay amarana anazy samy mitodika any an-tranonareo nareo hoainy devoly ny bekorotana ny bekorongona tsy tia mainty any an-trano any amin'izay dia tapitra ny fotoanantsika any atokantranotsika amin'izay mitodika araky ny tena hoe manarifia amin'ny farao ianao dia faraingo izy ao mitokantrano hoe misy bekorotana ny devoly mifantrano roanay tao amin'izay hoe Jesosy araky ny tena hoe toeriny devoly dia andositra nareo izy ko amin'ny anarany Jesosy Kristy velona sy mahatsakava Nazareta no afany amandoro sy mandevona
maio tokatrano koa nasana karaha be iny tora koa mivasiva lava e sora jesosy a aza miala eo fa tsofrano am'izay ny tranonao dia amarantsika tsofrano ny trano any misy anao any fa vao am'izay zavatra projet mba angatahnao am' jesosy nantsena na inony zany a dia ivavao zany fandriamanitra mahatateraka rehefa hoe tenin'ny jesosy hoe raha miray amiko ianareo dia angatao zay tianareo a dia ho tanterahan'i jesosy apetrao am' jehovah ny fanahinao rehetrarehetra jesosy am'mivavaka amin'ny anaranao a reto olo reto mba manana projet daholo amin'ny fiainany mba manana fiarina izy manana zavatra kasainao atao izy ialo lalana ianao manomboka androany a anokatra lalana eo anatriany ianao jesosy a ary tsofina rano amin'ny anaranao ny tokatrano ny tsiraray avy ny fanahinao masina ne hiasany mitokatranona ihany hikasika ny vadinay hikasika ny zanakay fanamasinao hiasa ao amin'ny tokatrano ao aneo ny voninahitra ao ka ho tahaka nanyvanao ny alymolonga no anyvanao koa ny tokatranonay tsiraray avy fa zay rehetra mandray ianao dia nomenao hoe ro tonga zanak'andriamanitra ho ianao nahazo hery zay no ny amin'ny teny avy aminao mahazo hery zay no ny amin'ny teny avy aminao ka dia mitsodrano amin'ny anaranao a nizaniza manapikasana tsara ao anatiny ao dia atateraka an'izany ianao a ho voninahitr'andriamanitra ray tsofina rano ny ankizy mba hahay ho loha amin'ny fatsorambony ho tsofina rano ny mpiasa any amin'ny fitetoeram-piasany mba hisondro boninahitra mba hisondrotra ny karaman'i jesosy a ahita fity eo anatrianao ane izy a ka ndrehetrarehetra iaiky fa misy andriamanitra velona miasa amin'ny fiainan'izy ireo dia ho tanterahanao aminay tsiraray avy ny teninao miala eto hoe ataoko samihafa ny any manompo ahy sy ny tsy manompo ahy o jesosy sotra indrindra jesosy a dia mametraka ny tokatrano a eo ampialatananao zahay ozy zay a dia tatany siviminy mba ho tonga somatsarainy tokatrano ary tsenanay a ampifaliany ianao any amin'ny tokatrano a zay misy anay ihany sotra jesosy araka hisotra anao intelo zay manao hoe misaotra jesosy misaotra jesosy misaotra jesosy rainao ao zao any an-danitra ho amasinina ny any anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any sitraponao ny ety atany tahaka ny any an-danitra meo anay nio ny anina sazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitonga anay amin'ny fahakapanay fa manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary nyvoninahitra mandrakizay amen resy nitsodrano avy amin'ny jehovah andriamanitra ray a ho jehovah andriamanitra ray aminao satria hitako zao ny fiaretanao sy ny faharetanao a indro za jehovah mihitsy mialo lalana anao ka ho tanterahako aminao ny teniko manao hoe indro zao fa ombanao mandrakariva amandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao ka ny jetilisa rehetra sy manodidina iaiky fa velona ny andriamanitra ao satria za jehovah ny mpiaro anao a isaky ny indray mpimasino andemako ho anao sotra jesosy a tera sy niajary ny voninahitra teo anao rery any amen teraina iana rera teraina ye jesosy tompo terainay terainay ny fanahiko terainayo teka mapeo any jesosy azy manomboka miditra misiatrasa am'izay tsika amin'ny herinandroany a raha mbola za ihany no eto
tonga dia vavaka dia fandrahoana devoly misy fampianarana eto ato indray tonga dia vavaka sy fandrahoana devoly ny ambiny hoeto daholo namana mitondra rano foana amin'izay aloha manomboka eto fa hanatanteraka asa itsika finoana tsy maintsy arahana asa akavanana finoana tongotra akavia asa alefa miakatra ny tongotra akavanana miakatra dia le ilany akavia finoana alefa dia sady mandeha mivoaka mody ihany akavanana finoana dia ny ilany asa sady mandeha mody tahiny Jesosy daholo nareo manaraka indray misoratsika rehetrarehetra tamin'ny anaraka hatramin'ny farany fandarana teto indray kopatanana ao antsika any amin'ny Facebook any azonareo alaina le horonan-tsary fa tsy androany aloha satria fohy kely ny fotoana androany fa afaka manantona ianareo amin'ny fotoana mampety azy dia amenanareo iny tantara anankiray any Almolonga iny soratoko dia ho tahin'Andriamanitra daholo isika tsiraravy any atokantrano any nanaraka an'izao fandarana izao radio 105.6 FM radio Fiotazantsoa mandra-piona tompoko. Almolonga était un village très pauvre. Cette communauté vivait dans la pauvreté et dans la dépendance de l'alcool. La violence, l'ignorance, la sorcellerie, l'occultisme, l'idolâtrie aussi. Dans quelques kilomètres, nous entrerons dans la ville d'Almolonga. On compte environ 200 000 habitants dans cette ville. La plupart ont décidé d'une manière consciente de stopper l'adoration des esprits des ancêtres. C'est pourquoi Almolonga est aujourd'hui l'une des villes les plus propres, les plus prospères dans tout le Guatemala. C'est aussi une ville remplie d'églises. Beaucoup citent Almolonga comme un bon exemple de transformation communautaire au niveau mondial. Cela peut être vrai, car environ 8 citoyens sur 10 se considèrent comme des chrétiens nés de nouveau. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a seulement 20 ans, Almolonga est un endroit plein de ténèbres et dangereux. La ville souffrait de pauvreté, de violence et d'ignorance. En plus de cela, l'alcool était le problème principal. Il y a 20 ans, si vous partiez à Almolonga le matin à 7 heures et que vous marchiez dans les rues d'Almolonga, vous auriez vu beaucoup de gens couchés dans la rue, totalement ivres. Nous avions beaucoup de prisons parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Le chef de la police, Donato Santiago, se rappelle que les gens se battaient tout le temps. Les autorités avaient construit 4 prisons, mais n'arrivaient pas à résoudre le problème du mal. Le reste des prisonniers étaient transportés dans une ville voisine. La violence domestique était particulièrement prononcée. J'ai parlé à une femme qui m'a raconté que quand son mari n'aimait pas le repas, elle était battue et mise à la porte. Le pasteur Mariano Riscaay, un des principaux leaders dans le bouleversement spirituel d'Almolonga, a des souvenirs semblables. J'ai été élevé dans la misère. Mon père buvait parfois 40 à 50 jours d'affilée. Nous n'avons jamais eu un vrai repas. Seulement une petite tortilla avec un petit verre de café. Mes parents dépensaient le peu d'argent qu'ils avaient dans l'alcool. Pour soulager leur douleur, beaucoup de citadins ont fait des pactes avec des divinités, comme Pascual Bellon, le seigneur de la mort, et Moshmon, une puissante idole. Maximon était en effet la plus puissante idole d'Almolonga. Quand les Espagnols sont venus au Guatemala il y a 500 ans, ils ont trouvé le peuple autochtone qui était disposé à vendre certaines choses. Mais il y avait une chose qu'ils ne voulaient pas toucher. C'était Maximon. Cette idole était très importante pour eux. Ce syncrétisme a créé une forteresse puissante. Bien que Moshmont ait pris la forme d'un mannequin en bois, l'esprit qui était derrière l'idole avait un pouvoir tenace sur les gens d'Almolonga. C'est juste un masque en bois, mais il est très puissant, comme une forteresse qui lie les gens. En ces temps de ténèbres, l'évangile ne passait pas bien. Les évangélistes en visite étaient généralement chassés avec des bâtons ou des jets de pierre, pendant que les petites églises locales étaient aussi lapidées. Les chrétiens évangéliques étaient une minorité dédaignée. Une fois, 6 hommes ont braqué un pistolet à la gorge de Mariano. Alors qu'il commençait à appuyer sur la gâchette,
celui-ci a silencieusement demandé au Seigneur sa protection. Quand ils tirèrent, rien ne se passa. Délivré de la mort, le pasteur Iscaï appela son petit groupe à la prière. Il était temps de briser l'emprise de la violence, de la superstition et de la pauvreté. Lorsque les médiateurs ont élevé leur requête vers le ciel, ils furent remplis d'une foi surnaturelle. Nous avons dit au Seigneur que ce n'est pas possible que nous soyons si insignifiants, alors que la parole dit que nous sommes la tête et non la queue. Nous avons continué à jeûner 3 ou 4 jours par semaine. Et chaque samedi, nous avions une veillée de prière. Et je pense que c'est ce qui a ouvert la porte. Des gens ont commencé à être délivrés, des hommes ont commencé à être sauvés et à aller à l'église. C'était une fantastique bénédiction. Je l'appelle réveil. Les églises ont commencé à croître suite à beaucoup de signes de prodiges et aussi suite à beaucoup de délivrances de possessions démoniaques. Is it true today that when people pray, cloudless skies will break, kings and queens will shake? Yes, it's true, and I believe it. Une femme nommée Teresa a connu une guérison merveilleuse. Une procédure médicale avait entraîné une gangrène. Ses organes internes se décomposaient littéralement. J'avais beaucoup de douleurs. Je souffrais tellement que je ne pouvais pas marcher. Mon corps entier était paralysé et je ne pouvais pas même manger ni parler. Elle était très malade et son état empirait chaque jour. Nous ne pouvions rien faire. Aussi, nous avons décidé de préparer son enterrement parce qu'il n'y avait aucun espoir. La maison a été remplie des membres de la famille et les voisins s'étaient rassemblés à l'extérieur. Tous pensaient qu'elle était en train de mourir. L'odeur de la mort imprégnait tout. Ils m'ont fait appeler pour arranger l'enterrement. Et en chemin, le Seigneur m'a dit de prier pour elle. Alors je suis allé jusqu'à son lit et j'ai dit, « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi !» Et elle s'est levée immédiatement, sans maladie dans le corps. J'ai senti une chaleur. J'ai vu au-dessus de moi une lumière éclatante. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le pasteur. Je me réjouis dans le Seigneur pour ma guérison et je rends grâce à Dieu pour ma vie. Après avoir vu le miracle, ma mère et tous mes frères et sœurs se sont convertis. Avec de tels témoignages, des centaines de personnes ont commencé à donner leur vie au Christ. Quand les gens ont vu que l'Évangile avait commencé à changer les vies, ils s'y sont intéressés. Ils ont été de plus en plus attirés par l'Évangile parce qu'ils ont vu la transformation dans les différentes vies. Maintenant, il y a plus de 2 douzaines d'églises évangéliques dans Almolonga, une ville de 19 000 habitants seulement. L'église El Calvario de Mariano Riscaï a 1200 places assises et presque toujours remplies. Mais la présence du Saint-Esprit ne se mesure pas seulement à la croissance d'églises. Une promenade dans la zone commerciale d'Almolonga montre l'impact de la transformation du réveil social. Les rues et les bâtiments sont baptisés de noms de lieux bibliques. Si les étrangers trouvent cette expression publique de la foi extraordinaire, Mariano la trouve normale. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu si vous ne le montrez pas? Paul n'a-t-il pas dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile » Auparavant, Almolonga était parsemé de bars ou de choses semblables, 36 au total. Maintenant, il n'y en a que 3. Comme la boisson s'est arrêtée, la violence aussi a cessé. Depuis 20 ans, le nombre de crimes dans la ville a beaucoup diminué. En 1994, la dernière des 4 prisons d'Almolonga a été fermée. Le bâtiment transformé s'appelle maintenant le Hall d'honneur. Pour le chef de police Santiago, ce sont de bons moments. Maintenant, vous n'avez donc aucune prison en ville? C'est vrai, nous n'en avons pas. Parce que vous n'en avez pas besoin? Non, mais parce que plus personne n'a de problème. Même le centre agricole de la ville est revenu à la vie. Pendant des années, les champs qui sont autour d'Almolonga ont souffert d'une combinaison de l'aridité du sol avec de mauvaises habitudes agricoles. Mais quand les gens se sont tournés vers Dieu, ils ont vu une transformation remarquable de leurs terres.
Almolonga est devenue une vallée fertile. La terre est si fertile qu'elle produit les meilleurs légumes. Les habitants ont jusqu'à 3 récoltes par an. Ils vendent leurs légumes au Guatemala, au sud du Mexique et aussi au Salvador. Avant le réveil spirituel, les producteurs exportaient 4 chargements de camions par mois. Maintenant, ils quittent la ville 40 fois par semaine. Le lieu est surnommé le potager de l'Amérique et la production d'Almolonga relève des proportions bibliques. Vous devez les voir pour croire. Les betteraves pèsent 2 kilos. Une carotte est de cette taille. C'est simplement incroyable. Elles sont plus grosses que mon bras. Voilà le marchand de légumes d'Almolonga. Intrigués par les dimensions de ces légumes et le taux d'accroissement de 1000% de la productivité agricole de la ville, les chercheurs des États-Unis et d'autres pays étrangers sont venus à Almolonga pour apprendre leurs secrets. Mais la réponse n'a pas été ce qu'ils attendaient. C'est à cause de la sagesse que Dieu a donnée aux fermiers à Almolonga qu'ils ont les meilleures récoltes par rapport aux méthodes scientifiques. Et les fermiers rendent constamment gloire au Seigneur parce que c'est lui qui donne la moisson abondante. Avant, pour les récoltes des radis, cela nous prenait jusqu'à 60 jours. Mais depuis que Dieu a visité la ville, cela ne prend que 40 jours. Et même très souvent, cela ne prend que 25 jours. Vous pouvez réellement voir un parallèle entre la foi des gens et l'amélioration du sol. Quand les gens ont commencé à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les légumes ont commencé à croître. Une fois que les gens ont été libérés, ils ont commencé à travailler. Quand ils se sont mis au travail, cela a rapporté. Ils ont mieux cultivé la terre et celle-ci a commencé à produire davantage. Les fermiers payent au comptant les grands camions Mercedes et les décorent ensuite avec des expressions chrétiennes. C'est merveilleux. Voilà le résultat de l'Évangile qui transforme la communauté. L'idolâtrie et la superstition se sont enfuis, laissant derrière eux un peuple consacré à l'adoration fervente et au travail honnête. Le stoïcisme traditionnel a conduit à l'exubérance sincère. Il y a 20 églises protestantes très actives, très militantes, très impliquées dans la louange, dans l'adoration, dans la délivrance et dans bien d'autres choses. En dépit de leur succès, les croyants à Almolonga n'ont aucune intention de baisser les bras. Beaucoup jeûnent 3 fois par semaine et continuent à assaillir les forces des ténèbres par la prière et l'évangélisation. Quand les villes voisines célèbrent le jour des morts, les gens d'Almolonga vont en masse adorer le Dieu vivant. Le maire chrétien de la ville accueille une foule de près de 15 000 personnes sur la place du marché. Ils se sont rassemblés pour prier pour une expansion continue de l'Évangile dans leur vallée et partout dans le monde. Le prix que nous avons payé pour cela, c'est la sainteté et la consécration. La prière et le jeûne nous donnent des victoires sur les principautés. Ce n'était pas une préparation théologique. Nous nous sommes simplement jetés au Seigneur. Je pense que dans beaucoup de cas, quand nous parlons de la transformation de la communauté, nous sommes en lutte avec l'incrédulité. Est-ce que notre Dieu et l'Évangile sont suffisamment puissants pour vraiment avoir de l'impact sur notre communauté? Almolonga nous enseigne que oui, vous aviez une communauté adonnée à l'idolâtrie, à la sorcellerie, à l'alcool, des familles déchirées, et maintenant, voici une communauté transformée. C'est une bonne illustration qui nous montre que ce que Dieu peut faire là-bas, il peut le faire aussi dans ma communauté. Dieu nous a élevés et nous devons tirer profit de cette occasion. Nous sommes une génération que Dieu va utiliser dans la transformation, non seulement dans notre communauté, mais du monde entier. C'est un beau spectacle qu'il faut aller voir, celui de l'effet de l'Évangile, parce que vous pouvez réellement le voir. Et c'est ce que nous voulons pour nos communautés, pour nos villes et pour nos nations.